Jesosy anaty fandarana misangata isika afaka ny lehibe no iarabako antsika amin'ny androany ity manona amintsika rehetra ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ameno ny fiainantsika ao anatin'ity tontolo andro tontolo alina ny sabata ity dia ameno ny fiainantsika nezany fahasoavan'Andriamanitra izany mifeno mitafotafo eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tianao Jesosy ary anandratra an'izany Jesosy tena tiantsika izany rehetrika androany miaro antsika tamin'ny loza ny tantana ny fiainantsika nomba antsika tamin'izay rehetra nale sy natao tamin'ny herinandro iny izany no ahatongavantsika eto androany dia ny anome voninahitra ny anarany mitera azy indray hiditra ao anatiny izao andro sabata masina fitsarana izao amin'ny alalan'ny fiankofana sy ny fiderana no idirantsika eo. Haleloia. Misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny zavatra rehetra tsy miankina amin'ny herinandro izay lalovanao mety mafimafy ny herinandro mety ozy izy ianao hoe tena saika tsy vita ny herinandro iny satria mafimafy fa ny zavatra mafinaritra ninona mitranga ninona miseho dia ny herinandro tsy maintsy tapitra ry havana malala tsy maintsy tapitra foana ny herinandro ary tsy maintsy tonga foana ny sabata na inona zavatra mitrangana inona. Misaorantsika an'Andriamanitra izany satria navelan'Andriamanitra iodina ny andro mba ho lasa avokoa ny zavatra rehetra izay mety tsy nafinaritra na mety nampalahelo tamin'ny herinandro iny. Navelan'Andriamanitra iodina ny andro mba hahafahantsika mahatsapa hoe eo foan'Andriamanitra mitantana ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Antsika hisaotra azy amin'izao fotoana izao hanome voninahitra ny anarany indray tsika amin'ity androany ity. Hiankohaka eo anoloany ny seza fiandrianantsika amin'ity androany ity ry havana malala. Mety tsy olona maro be no manao an'izany amin'izao fotoana izao. Sanatria olona firy manerana an'ity tany ity, hampafirin'ny olona eto tany izao no manana programa manokana mihitsy hoe handeha mba hiankohaka eo anoloany ny seza fiandrianan'Andriamanitra amin'izao andro sabata izao.
tsy fantatry ry havana hoe firy fa ny zavatra fantatro dia zao zasy ianao anisany mba ho tonga eto androany, zasy ianao anisany mba hiankohaka androany, zasy ianao anisany mba hisaotra ihany koa amin'ity androany ity. Misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny fahasoavany sy ny fahatsarany izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Aleloia. Ny fiainanao ny toy izao dia Andriamanitra teo mitahantana ny fiainantsika, nomba antsika, tsy namela antsika ho irery. Ndreto indray izay Jehovahandriamanitra androany mba anisan'ny olona tonga eto Jesosy mahatsiaro miankohaka eto anatrehanao Andriamanitra. Amin'ny fandoliana sy ny fiankofana tanteraka mihitsy no natonanay ianao amin'ity androariva ity Andriamanitra. Manatona anao izay Jesosy hiderany anaranao masina, hanome voninahitra hisaotranao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay tsirairay. Misaotra satria notahinao reto mpanomponao reto Andriamanitra, notahinao tamin'ny lafiny rehetra ny fiainanay matotonga eto izay Jesosy. Notahinao ny nofinay Andriamanitra, tsy nisy nadinoinao izay rehetra nilainay tamin'ny herinandro iny fa nomenao anay avokoa Jehova. Nila sakafo izay dia nomenao Andriamanitra, nila fitafiana izay dia nomenao Andriamanitra, nila trano natoriana izay dia nomenao Jehova. Nila ny zavatra rehetra ny nofinay Andriamanitra dia tena nomenao. Tsy nisy zavatra banga teo amin'ny fiainanay, tsy nisy zavatra nitarainanay. Raha nanontany anay ihany koa ianao androany tahaka nanontanianao ny mpianatra rehefa niverina avy niranao, dia nanontany ny mpianatra ianao manao hoe mimoa nisy nahory anareo va? Fa androany koa izay tonga eto Andriamanitra, raha hipetraka aminay izany fanontaniana izany amin'ity hariva ity Jehova, dia mba hamaly tahaka ny mpianatra koa izay androany fa tsy nisy nahory anay Andriamanitra. Tena tsy nisy ange Jehova Andriamanitra ny nahory anay, nomenao anay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Betsaka ny olona tsy manana ny zavatra rehetra tsony amin'izao andro farany izao Jehova, fa izahay mbola nomenao izay rehetra nilainay isaoranay ny anaranao izany. Hideranay ny asanao lehibe sy asanao mahagaga teo amin'ny fiainanay Andriamanitra, fa manao asa lehibe eo amin'ny fiainanay ny Andriamanitra. Andriamanitra tsy manadino anay fa mitany fiainanay isan'andro isan'andro, mijery anay isa-minitra isa-tsekondra, mitory fitiavana anay amin'ny fomba rehetra. Ny zavatra rehetra sehonao Andriamanitra dia fitorianao, omenao anay dia hitorianao Andriamanitra, fa tianao izay Jehova Andriamanitra. Misaotra anao izay satria tsapanay loatra Andriamanitra, rainay tsara indrindra, fa na dia tsy renay Andriamanitra, tsy mandray ny feo anao ny sofinay Andriamanitra, tsy mahita anao ny maso ny nofinay Andriamanitra, fa ny teninao, ny hetsika ataonao, ny asanao eo amin'ny fiainanay dia manambara Jehova fa tianay ianao. Isaoranay anaranao ambony indrindra Jehova Andriamanitra fa tsara. Misaotra anao izay Jesosy noho ny fitiavanao. Misaotra anao izay fa tsy tonga teto izay raha tsy teo ianao Andriamanitra, tsy tonga teto izay raha tsy teo ianao Jehova, mankasitraka anao izay. Notahinao ihany koa ny fanahinay Andriamanitra, mbola avelanao manana etaeta hitady anao amin'ity alina ity, mbola avelanao hiankohaka eo anoloan'ny seza fiandriananao izay Jehova Andriamanitra. Hideranao izay Jesosy fa na dia maloto molotra sy tsy mendrika azy, dia mbola nantsoinao Andriamanitra, tsy navelanao very, tsy nilavinao ny etaetanay, tsy nilavinao faniriana ao anatinay Andriamanitra, hiankohaka eo anatrehanao Jehova, manao ny voninahitra ny delany aja misaotra mandrakizay. Ndreto izay Jesosy androany manolotra ny fisaorana ho anao, avy etỳ amin'ny vavanay, avy eo anatin'ny fonay Andriamanitra, anatin'ny fisainanay lalina, eny Jesosy izay rehetra azonay atao dia hideranay anao amin'ity androany ity. Ndreto izay Andriamanitra miankohaka eo anoloan'ny seza fiandriananao, dia ilay seza fiandrianana avo indrindra sy manerinerina Jehova Andriamanitra, ilay seza fiandrianana Jehova tsy mitovy amin'iza n'iza, tsy azo ampitahina amin'iza n'iza Andriamanitra. Ianao rery no manana azy Jehova, ianao rery Jesosy no antsoina hoe tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa tsy misy n'iza n'iza mitondra an'izany anarana izany afa-tsy ianao. Misaotra anao izay fa tena nanjaka teo amin'ny fiainanay tokoa ianao Andriamanitra, niasa teo amin'ny fiainanay ianao Andriamanitra. Anao ny tena ny aja sy ny saotra mandrakizay Andriamanitra, fa tsara ianao. Haleluia. Misaotra Jesosy. Amen.
Sisinwanajani Simitizunyanini Sachini ayinisi Unafuniwa Tatikirisi Asangabanyamiju Inatikwaro Letisuspiza Inatikwaro Letisuspiza Inatikwaro Letisuspiza
Alleluia. Amen, Jesosy. Alevana malala rehefa misy fotoana ny fangin'Andriamanitra alevana dia zao zavatra mba tsapako. Eto amin'ity tany ity alevana malala ninona fafinaretana tadiavina eto, ninona fifaliana tadiavina eto, ninona fahasambarana katsahana sy karohana eto amin'ity tany ity alevana malala. Dia ity tany ity mihitsy no efa tany voahozona alevana. Ary naezaka hanadio takin'inona ny olona, misy foana ny vovoka eto amin'ity tany ity. Misy loto foana eto, misy zavatra tsy mahafa-po foana eto, misy zavatra banga foana eto, misy mampahory foana eto, dia misy mampijaly foana eto amin'ity tany ity ravana malala. Misy zavatra tsy milamina foana ny fiainantsika eto. Fa zahako nisy fotoana ny vangin'Andriamanitra hoe rehefa mbola hitanao fotsiny aloha fa mbola miaina tsara ianao, rehefa hitanao fotsiny aloha hoe mbola hitanao ihany hoe mbola afaka amin'ny miaina tsara ianao, manana fiainana ara-dalàna ianao, dia misaoran'Andriamanitra. Satria raha ny tena marina tokony tsy misy olona hanana fiainana milamina tsara izany intsony eto amin'ity tany ity rehefa. Mahita olona maro mahita karazana fiainan'olona maro, mifanerasera amina olona tena maro be mihitsy. Fa tena mahita ahako hoe Jesosy aika ny fiainako tena mbola tsara, aika ny fiainako mbola ahafahako misaotra anao Andriamanitra. Mahita olona tohatra ny mitady fiadanana, tohatra ny mieritreritra hoe sambatra, tohatra ny tena mikatsaka mafy mihitsy eto amin'ity tany ity mba hahita fiainana riavana. Fa hitanao mihitsy hoe tsy mety mahita riavana malala. Satria eto rehefa mivoaka ianao ka avy ny orana, misy fotaka foana eto, misy zavatra tsy milamina foana eto. Any an-danitsika vao mahita an'izany hoe lalana volamena nge riavana. Antsika vao mahita an'izany zavatra fanamperana zany, hoe tena fanamperana tsy misy ninina intsony, tsy misy petina intsony, tsy misy fahalotona intsony, tsy misy vovoka, tsy misy fotaka. Antsika vao mahita an'izany. Fa raha mbola eto tsika, dia ny zavatra hitantsika eto dia fahalotona riavana malala. Ary mahatonga antsika mifantoka bebe kokoa amin'Andriamanitra, satria mahita foana ianao hoe soa ihany Andriamanitra fa manana anao. Fa raha izao koa tsika mbola tsy mivavaka, dia sady tsy mahita an'Andriamanitra tsika, dia vao maikitsika tsy mahita fahatsarana riavana amin'ity fiainana ity. Andriamanitra reriny tsara, ary marina ny tenin Jesosy raha nilaza fa ray ny tsara ty Andriamanitra. Fa tsy misy zavatra tsara izao hitantsika rehetra eto izao. Izao famirapiratana eto amin'ity izao tontolo izao ity izao riavana, tsy misy zavatra tsara izao fa ray ny tsara ty Andriamanitra riavana malala. Tianao loatra Andriamanitra, ary raha nanome anao an' Jesosy izy, raha nanome antsika an' Jesosy izy, tena mba hisiny ny fahazavana eto amin'ity aizina mangitsokitsoko ity riavana. Mba hisiny izany hoe fiainana mahafinaritra ao anatin'izao fiainana ratsy izao riavana malala. Izany nanomezana an' Jesosy riavana. Tianao ange Andriamanitra, tsy nisy nahavita nanome ny zanany ho antsika fa tsy izy irery riavana malala. Ataovy anatin'ny sainao foana fa tena tianao Jesosy. Tsapako isan'andro isan'andro ny fitiavany ahy, ary mahatonga hiderazina aiza misy anahy aiza riavana. Tsy mba hankiniko amin'ny zavatra iainako, tsy mba hankiniko amin'ny zavatra hafa ny fiderako an'Andriamanitra, fa apetrako foana hoe za Jesosy fantatro fa tia ahy ianao dia miteranao foana. Amen. Antsika iran-tiry ity, ahatsiaro sahady ny Paska isika. Alleluia. Anao an'izany irisany hoe ianao rery ihany Jesosy no nahavita namonjy anahy. Amen Jesosy.
Manopini mas mantetro itra. Avy aiza moa ny famonjenanao io? Avy aiza ny afahantsika manana fiainana ny salany asana? Famonjena ilay mpanjakany voninahitra nandony vidiny buhay miositra tao Kalvary. Tohitako ianao fofantsika io lay tongotrao zay voalefona Nusajuati nuranako natao tsinotsinona matiway tao Kalvary. Inirano wini leniaretana ilaya sufizalini dimafitamina fayanao milirian yanoya nunavitiza. Dia bukan fanasi jana Nirano lansayan famirana eluga Non le fatuzai loving you luna Ifatunga fezu sanaku Najamanita Inirano winni Leniareana Ilaya sufizalini Emafitamina Fayano wiriya Yanoya Lunafitizan Inirano winni Leniaretana Ilaya sufizalini Emafitamina Fayano wiriya Yanoya Lunafitizan Socio Sanane Jesosy ny mahatonga anay tonga eto androany satria fantatray fa hainao rery ny nahavita an'izany Jesosy. Fantatray fa hainao rery ny nahavita an'izany. Isan'andro isan'andro rery tsy lahatra foana Andriamanitra hoe raha ny zavatra ataonay ianao Andriamanitra tena tsy misy inona nataonay ianao. Tsy ampy, tsy mahalaza Jesosy eo. Na dia ny ampahany faran'izay kely indrindra amin'ny famonjena nomenao anay Jesosy. Satria mbola resy lahatra foana izay hatramin'izao ary mandrakizay Jesosy malalo fa ianao rery nahavita nanova ny fiainanay. Ianao rery nahavita nanala anay tena anatin'ny aiza ny findrahoany amin'ny fahazavana mahagaga hoy ny teninao Andriamanitra.
ianao rery navita namela ny fahotanay na nadino ny zavatra ratsy rehetra nataonay. Ianao rery mavita manomana fiainana mandrakizay ho anay Jesosy. Ianao rery no mba te hiaraka aminay mandrakizay Jesosy aho. Ianao rery Jesosy malany. Ianao no mafantatra ny momba anay rehetra, mijery anay, mamindra fo aminay, miezaka manarona ny fahotanay amin'ny famindram-po lehibe sy mahagaga sarim-patarina tsy takatry ny saina Jehovandriamanitra. Ianao rery no mavita an'izany. Izany no mahatonga anay tonga eto androany Jesosy aho. Satria tsapanay Andriamanitra, tsapanay loatra Jesosy malany. Fa tsy tokony, ary tena tsy tokony mihitsy Jesosy aho. Na dia napahany kely indrindra ny amin'ny fitahiana omenao anay Andriamanitra. Tsy tokony hisy aminay reto no sitrana amin'ny aretina. Tsy tokony hisy aminay reto Andriamanitra izany tsy hanan-jamba mahory izany, tsy tokony ety ambavanay izany. Jehovah Andriamanitra, tsy tokony ety ambavanay izany hoe izahay mba miaina tsara, miaina amin'ny fahasoavana izany. Tsy tokony ety ambavanay izany teny hoe sambatra Jehovah Andriamanitra. Tsy tokony ety ambavanay Jesosy izany teny hoe miadam-pinahitra izany. Tsy tokony. Tsy tokony aty anatin'ny fonay akory izany fitsarana sy fifaliana. Jehovah Andriamanitra, noho ny fitiavanao, noho ny fahatsaranao, noho ny ranao Jesosy, noho ny ranao izay nalatsaka teo ambony azy fijaliana Jesosy falalo. Dia izany nahafahanay mba miteny amin'izao fotoana izao. Rehetrarehetra anatin'ny fonay ihany mihitsy ange Jesosy ny fitiavanao, ny famindramponao, iainanay isan'andro tokoa Andriamanitra. Ary tena tsapanay fa raha tsy nisy an'izany famindramponao izany izay Jesosy, dia very izay Andriamanitra. Misaotranao izay efa tianay ianao. Misaotranao izay efa mba anisan'ny olona afaka mirehareha eto amin'ity izao tontolo izao ity. Na dia kely indrindra tsy manana ireharehana Jesosy aho. Tsy manana niza Andriamanitra, fa mba afaka mirehareha satria manana anao. Afaka miteny satria manana anao Jesosy aho. Misaotra Andriamanitra fa ianao no mpanandratra anay avy ao anatin'ny vovoka, manandratra ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra fa ianao ilay mpanazava ny lalanay. Ny teninao no mitsilo manazava ny lalanay naiza lehanay Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Ianao no mahatonga ny fiainanay ohatr'izao. Ianao no mahatonga ny toe-ponay Andriamanitra. Lasa manana toe-po hafa mihitsy izay satria misy anao ao anatinay ao. Velona ao anatinay ny Andriamanitra. Misaotra Jesosy. Anao ny dera ny aja ny saotra mandrakizay Jehovah Andriamanitra. Fa mendrika anao izany Jesosy. Ok, anao ito isandratra eo amin'ny fiainanay reto, mpanomponao reto. Fiainanay tsay azy. Manandratanay anao Andriamanitra. Amen. Jesosy. Si votanisaku fama tungawi saujana
Alleluia. Amen Jesosy. Misaotra anao zay Andriamanitra. Misaotra anao zay satria ny teninao tokoa ange milaza Jehovah fa zay manome voninahitra anao dia omenao voninahitra Andriamanitra. Raha manome voninahitra anao zay androany dia mbola hitohy indray izany Andriamanitra. Mbola izany indray no hitohizanao anisy ny fiainanay tsara avy Jehovah. Sadinonao ny fitarainanay Andriamanitra. Raha nisy taminay teto ny taraina taminao tao anaty olana, tao anaty aretina, tao anaty zavatsarotra Andriamanitra, tsy nisy nadinonao reny fa tena novalianao vavaka. Fa raha mbola misaotra anao eto koa izay androany dia mbola tsy adinonao ihany koa Andriamanitra. Izay kely mba ataonay Andriamanitra valianao be dia be avy tsy takatry ny saina. Misaotra anao zay. Misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fotoana nafahanay niaraka teto androany. Tao anatin'ny fandarana misandrata Andriamanitra. Ianao mahalala Jesosy, fohy dia fohy ny fotoana, kely dia kely ny fotoana Jesosy. Fa izay kosa Andriamanitra ny fonay sy ny amin'ny rehetra mihitsy nefa ataonay fanatitra ho anao androany. Ataonay fanatitra saorana, fanatitra dorana eo amin'ny alitara masonao Andriamanitra amin'ny sabata ity. Ny aminay rehetra mihitsy Jesosy natolotra io fanatitra ho anao Andriamanitra. Isaorana eny anaranao Jehovah, ny amin'ny fitiavanao. Fa io ny tsirairay avy izay tonga teto androany. Ianao anie Andriamanitra, anome azy ireo hery raha misy olona eto mety ao anatina farerahana Jesosy, anaty ady Jesosy ahy. Omeo hery mihoatra lavitra Jesosy eo, tahaka ny Paoly sy Silasy efa mifatotra tongotra anatanana Jehovah Andriamanitra, fa mbola afaka nideranao. Mbola afaka nidera sy niompy ny anaranao Andriamanitra. Ataovy mihoatra lavitra noho izany Jesosy. Ny olona izay tonga eto androany, omeo hery ahafahana manandratra ny anaranao na dia ao anaty zavatsarotra. Misy olona tena nahatsapa mihitsy fa notahinao Jehovah Andriamanitra. Tena nahatsapa mihitsy nanaovanao fahagagana Jesosy ahy. Ianao anie iaino, andre ny fisaorana sy ny fiderana izay miakatra eo anoloanao, eo alohan'ny seza fiandriananao amin'izao fotoan'izao. Ao anatin'ny vilia volamena no hitondran'ny anjely amin'izany Jesosy. Tonga eo anatrehanao, miakatra tahaka ny anitra manompofona eo anoloan'ny seza fiandriananao izany fiderana izany. Satria mahatsapa Jesosy fa notahinao izay tsirairay avy. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny fandarana tsy tapaka,
misaotra ihany koa ny any mbola ho fitohizan'ny fandarana rehetra ianao nametrahana ny zavatra rehetra Jesosy ho voninahitra ny anaranao any ianao foana nitohizy sandatra tamin'ity fandarana andramoka izaho ty Andriamanitra tsy misy sandatra fa sy anaranao eto Jesosy ny zavatra rehetra ataona eto dia ataony ampiakofana eo anoloany seza fiandriananao fa Andriamanitra tsara ny Andriamanitra Andriamanitra lehibe ny Andriamanitra omena voninahitra mandrakizay misaotra Jesosy Haleluia Amen. Soatsika n'Andriamanitra ny fatanterahany fotoana androany ny afana hira anankiray farany ary amaranantsika ny fotoana Haleluia epitatsika makany amin'ny fandarana vavaka fiambena tahiny Jesosy daholo tsika rehetrarehetra izay ny fandarana nisandrata amin'ny herindratsika miaraka eto raha mbola sotoina amin'ny raha lanitra Jesosy dia samy mahery samy tahin'Andriamanitra isika mianakavy Haleluia Amen. Indray ny anaranao no asandratray anivony fidera misy ery afana maneho ny fanatrehanao mideranao zay anumevuni naitindrai yanaranau masaratai alivuni filera misieli afana maleu ifanateanau misandai tanto Jesus, ti hai sacanane, manera lontani Lazzaro, Jesus, ti hai sacanane.
tsy aisakarane tsy aisakarane andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana apokalipsy toko faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny vavaka fiambenana vavaka fiambenana arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izaho akiradio vavaka fiambenana vavaka fiambenana Alleluia, dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalany miaona amintsika amin'izao fotoanany izao dia faly be indray tena koa miaona aminao eto androany dia manona fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay tonga miaraka aminay eto androany dia ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy dia matoky somino fa efa tafiditra tsara ianao tao anatin'izay fandarana izay nentin'ny mampionina izay dia matoky fa mbola ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity raha lasana bavimalaka dia tahiny tompontsika rehetrarehetra dia maretatra amin'ny farany ity ny tapany voalohany dia hitra amin'ny tapany faharoantsika amin'izao fotoana izao ny tanàn'Andriamanitra maherana hikasikatsika tsirairay avy mino halleloia fa nafinaritra ny tontolo andronao mino fa tena hoe tontolo herinandro tena natsapahanao an'izany hoe fitantanan'Andriamanitra fitarihan'Andriamanitra vetivety vetivety ry havana dia vita ty herinandro ity tena vetivety ary tsy vetivety hoe ratsy mino fa tsy ratsy ny herinandro anao ny tantanan'Andriamanitra anao fa mino fa samy afaka hiteny daholo tsika androany hoe misaotra Jesosy fa nafinaritra ny fiarahana nafinaritra ny fitantananao nafinaritra ny zavatra rehetra dia miarabanao raha androany avy miaraka aminay dia tena hoe tonga soa ianao ary maretatra amin'ny farany fa tsy kisendrasendra kory natongavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ny afatra aminao dia izao hoe araroty ny fotoana mbola ahafahanao miheny tenan'Andriamanitra fa tsy misy olona any ambadibadika any tena teneko anao fa te hanao ny fomba rehetra ahafahana mihainy toroteny saingy efa tsy avelan'ny dokotera intsony ozy ny dokotera tsy tafiditra tsy intsony aloha izany fa tena ny fanafody sisa no miresaka ao anatin'ny vatanao tsy afaka andrehan'izany intsony ny fanahany hoe hihainy tenan'Andriamanitra mba hampaherihery ka dia araroty ry havana tahiny tompo ianao matoky fa mivoaka eto anao tsy takan'ny nidiranao teto no ivoahanao eto androany halleloia tahiny tompo ary tsika mianakavy milohan'ny zavatra rehetra aloha dia hivavaka tsika ametraka ny fandarana eo am-pelantanan'Andriamanitra
takany mahazatra ihany dia andao ary mpandrosotsika aloha ary izokontsika firana rakoto. Halleloia. Izy no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany dia avy eo tsika enohira dia avy eo tsika hiaraka amin'ny rahalahintsika Markely. Halleloia. Markely no hitondratsika anatin'ny vavaka anatin'ny toriteny amin'ity androany ity. Andao aloha tsika hivavaka. Tompo ary zoko felina rakoto. Avy eo miaraba anareo tsirairay avy alao aloha miarabe sa ahoana tsiry amboaramiel artisanat de Madagasikara Tody Rahono Soa ary Koda Léonie Rantalina Mali Charline Razana So Sylvie Angelina Rodriguez tonga so Lavlitina tonga so ihany koa Verchelina Erika Raka Tahiny Jesosy Olga Ranoursou Bert Savandro Lina Suzella tonga soa ny Anamaheno Soa Ajadomona Tina Sirikoko Soa Meva Erika Raka Tahiny Jesosy daholo tsika mianakavy Yama Mirarandre Malala Jesosy Mpandresy tonga soa nareo mianakavy kely Miriarandre Malala Madagasikara tonga soa Felana Rakoto Lavlitina Jesosy Mpandresy Angèle Pagesy Azana So Sylvie Kadaka Malala Antra Clarisse Rolianisy Ajadomona Andrea Amboangison Markely Rahalahy Alain Asany Apôstôly Tody Jesosy Mandrakizay Rodina sy Mami Alita Sanina Antonia ny Anamaheno Soa. Halleloia. Zamina kamaradiny Jesosy fahaberazana kadapaka ekerandrena soa lazasika patitsy falibe foana mahita anareo tiana rakoto ary zaka Marijo Welgina Eska tonga soa Marie Hortensine Razana Monika Kotanela Shalom mozy izy Rolianis Lantonina Botina Vao tonga soa Marie Angela. Halleloia. Amin'ny lahady tsika atrika batisa ny ranavavitsika Marie Angela any Oman. Amin'ny lahady zany anomboka amin'ny folo amin'ny firy moa fotoana akaikaiky ny amin'ny 12 ilay fotoana zany hoe amin'ny 1 aty amina aty France. L'ancienne zany ny zoma manomboka amin'ny folo sasany amin'ny 1 latsaka fefany eo fampiarahaba io tsika dia anatanteraka batisa isika ho anareo izay te hanondrona anazy mba te hanarika an'izany batisa eto amin'ny fandarina andramaka izao dia afaka miditra anatin'ny Zoom nareo miteny amiko dia ampidiriko anaty Zoom. Halleloia. Mivavaka ho an'ny Marie Angela tsika tanteraka soma tsara ny batisa ny hafa aloha tsy maintsy misy alohan'ny batisa alohan'ny batisa ny rano tsy maintsy misy ny batisa ny hafa fa kalma fotsiny tsika fa ny batisa ny hafa takany ny afo ny dira satrakasy mesakasy Abednego mamay le izy mipahitana azy fa na singambolony aza tsy nikaikona tsisy na dia fofonafo ary ny akanjony satria nahoana ao anatin'ny batisa ny afo lolovantsika io Jesosy miaraka amintsika miditra ao. Halleloia. Zany nge mahafa ny Andriamanitsika tsy ohatry ny andriamanika hafa rehetra. Ny andriamanika hafa sary vongana mijanona ao an-trano fa ny olona mandeha miady any dia maty any. Fa ny antsika ny andriamanitsika izy mitsy mitaritafika ary tadidio fa ny andriamanitsika mpanjaka foana voatany an-tranon'omby izy dia mpanjaka eny ambony ranomasina izy mpanjaka any anaty laforme rehetra izy mpanjaka any anaty fasana izy mpanjaka tena mpanjaka foana izy manana mpanjaka foana tsika ka courage izay rehetra mandalo ady fa ny ady dia mandalo fa mifahasoavan'Andriamanitra mitoetra eo amintsika. Amin'ny 12 any Eropa le izy 15 heures any Oman zay le izy azafady fa zay zany le lera 15 heures any Oman karaha 15 heures any Oman nge zany dia 13 heures aty aminay sady ny telo ny herineratsika. Amin'ny fizo any amin'ny ranabavy Marie Angela zao tsika miteny zao aty aminay 21h22 dia any amin'ny ranabavy zao amin'ny firy mba tsara fantatra zay fa tsy ady firy na adiny firy ny décalage efa mitovy amin'ny any Arabie Saoudite sy Koweït adiny roa. Tahiny Jesosy Mahereza Marie Angela Urua Christina tonga soa Sandola tahiny Jesosy Berta tahiny Jesosy Ajadomona. Halleloia. Zay koa dia falifaly mahita anao izy Ajadomona za koa faly mahita ny Ajadomona ery raha miary ny aina afaka mahazo lien zany mba tsy revana ny batisana afaka mahazo lien ianao
ahoana manao tsy azo izy Alléluia. I Lovritina Marie-Angela adiny 3 mazava zany amin'ny 12 any amintsika zany aty France, amin'ny 2 any anareo any Madagasikara zany Côte Arabie Saoudite dia amin'ny 3 any aminazy. Zany hoe raha amin'ny 12 no tanterahana, amin'ny 12 aty amin'ny 3 any batisa amin'ny tanterahana, adiny 2 milohan'izay dia efa lancetsika ny Zoom manafana motera kely tsika. Alléluia. Zay amin'ny 2 lancena ny Zoom amin'ny lahady, afaka matory maraina aloha zany zay afaka matory maraina, fa amin'ny 2 lancena ny Zoom. Tahin Jesosy Suzel raha Antalina Marie Charline tonga soa daholo. Falibeza mahita anareo hiditra amin'ity voyage mahafinaritra zay tsika. Miaraba anareo natratra an'izao andro sabatany Jehovah zao. Hiditra anatina tantara-pitiavana mahafinaritra be ilay tsika. Hiditra anatina tantara mahafinaritra, hiditra anaty zaridaina mahafinaritra, hiditra anaty anoloana loha rano mangany ihany mahafinaritra, anoloana seza fiandrianana lehibe izay tsy azo ozongozonina, tsy azo tsiratsiraina, tsy azo atao ninina. Alléluia. Dia miaraba antsika rehetra tratran'izao andro sabata masina zao. Hoy ny ten'Andriamanitra sambatra izay manao ny sabata ho fafinaretany. Tena atao ho fafinaretana manao ty andro ty fa tena ianao ny teo olona sambatra ny avana malala. Mba andramika ravana zany hoe mbola tsy nitandrina zany andro sabata zany hoe dia andramika. Reo zay hitanareo zao raha nabavy rahalahy Alain asy ny apôstôly sy nabavy Jesosy mpandresy mihaja avy any lavitra be ry zareo. Satria fantatsika tsara fa nidonam-paoriny rahalahy Alain namoy indraina izy tamin'ity herinandro ity. Tamin'ny sabata moa ny lasa ny rainy dia nanomboka tamin'ny latsinainy izy teo na talata nandeha ry zareo nandeha nakany amin'ny nakany Iosy. Miala Antananarivo makany Iosy lavitra zany lalana sady ratsy ny lalana. Dia tena nentina mivavaka eto mavaka izay pastera mba ho tonga somatsara alohan'ny sabata. Azonareo an-tsaina zany tsy amsy avy tanan'izay adidy ratsy natao tany fa mody aingana mba hisy connexion mba ahafahana mitandrina andro sabata. Dia venareo fa zavatra ratsy very avana ny ainan'ireo olon'ireo raha hoe mangentahita zavatra ohatr' izany. Fa raha mbola tsy nitandrina sabata ianao hatramin'izay ny ainanao, izaho miteny anao hoe andramoka izao. Manasanao manokana mihitsy ara-pitso ndao tsika ary hitandrina sabata. Manomboka eto moa tsika dia efa mitandrina fa ao anaty Zoom tsika ara-pitso misy ny fandaran'izy mirahalahy amin'ny 7 ora. Commencement création amin'ny autorité dia manomboka amin'ny 10 sasany amin'ny 1 eo miditra anaty Zoom tsika amin'ny fampiarahaba sy ny sisa dia manomboka ny fotoana. Dia hitana hoe taky ny ahoana zany mideran'Andriamanitra sy mifandray manana fifandraisana manokana amin'Andriamanitra. Manasanao manokana atao fiainanao anao zany mitandrina andro sabata zany. Dia raha ohatra ianao maty antoka manomboka eo dia miverena ty amiko. Dia alao captureo sary koa dia alao baraky ty lehilahy ty dia mandainga fa lazay mitondra fafinaretana mitandrina ty andro ty fa hoe mitondra favoazana ho anay mahatramin'ny mitandremanay an'izy ty. Ny Jesosy tsika rehetra manasa anareo tongava soa. Izy koa mbola tsy nanarabeko teo Lovritina Mampionina efa nanarabeko teo Minus Matoky. Alléluia. Nabavy Fleur koa zay miverina manao sabata miaraka amintsika. Alléluia. Tahintompo ary tsika rehetra tahintompo zoko felanarakoto miaratsika fa tsisy vidéo ara tsy le vidéo mihetsiketsiky anao fa sary tsy metsika fa fantatrareo tsara felanarakoto efa io izy io. Tahintompo zoko felanarakoto anao ny fitenenana ary hivavaka fanombohana. Jesosy pastera miaraka hivavaka ary tsika. Andriamanitra sotranao indray izay raha mbola afaka miantso ny anaranao amin'ity alina ity. Ianao ilay Andriamanitra izy hatray ary mandrakizay. Ianao ilay alfa sy omega. Ianao ilay fiandohana sy fiafarana. Te hilaza aminao indray izay androany. Ianao ny tompoko sy Andriamanitra maminay ary tena tianay. Tanterao ny teninao Andriamanitra manao hoe tiako izay tia ary izay fatra mpitady dia hita. Mangetahitanao ny fanahinay, ny fonay, ny aminay rehetra ary te hitanao amin'ity alina ity. Te hitanao sy ny voninahitrao ary koa ny fahalebiazanao Andriamanitra. Ka manatrehny feno izao fotoana izao ianao ary eo ny voninahitrao izay rehetra miaino sy mangetahitanao amin'izao fotoana izao na ny lavitra na ny akaiky. Tehirizo reny Jesosy mandrapatonganao eny amin'ny raha any lanitra ary ny sisa ho avy dia ny fiainana mandrakizay. Da isaady koa ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto Andriamanitra
mba ho fantsym-piderana andravana mifanjakany devoly satria ny zavatra fantatra ihany io Andriamanitra fa na dia anankiray monja ihany aza ny resy lahatra amin'izao fandaharana izao dia hisy fifaliana lehibe any an-danitra dia miara-paly aminao izay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka ny amin'izao fandaharana izao. Da io sahady ny teny izay entin'ny mpanomponao eto Andriamanitra satria ny teninao dia iaina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny teninao mantsy ny teny tsy mba maty fa haritra mandrakizay. Ao koa Jesosy pasitera izay amelabelatra izany teninao izany ny fanahy masinao anie Jesosy andrakotra azy ara-pitenin'ny lelany mba ho tafitany amin'ny tsirairay avy ny famelabelarana sy ny teninao izay hotoriany eto amin'ity androany ity. Dia ao koa Jesosy tsy adinonay koa ny vavaka izay entin'ny mpanomponao asandratra ho an'ny Madagasikara-nay satria ny vavaka ny marina Jesosy dia mahery indrindra voninahitra ny eo anao ray zanaka sy fanahy masina. Aleluia, amen. Aleluia, nankasitraka indrindra ny zoky fiainana-rakotsika tao anatin'ny zavaka izay Andriamanitra manakaiky pasoavana anie maro fitianao mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleluia. Zay no ela. Aleluia. Andaontsika no hira anankiray dia hitsavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Araka ny teniko taminareo teo moa andro masina loatra ty androandroany ty. Andao ataontsika ty teo mandohalika Andriamanitra. Andao andohalika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Izay mihatra eo anatrehan'Andriamanitra, izay mahavita mandohalika eo anatrehan'Andriamanitra tonga ery afaka e. Ka tena tsy mba andohalika eo alohan'ny fahavalony izany. Ataontsika ty ty hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra fa masina loatra izy, lehibe loatra izy, tsara loatra izy. Dia aoriana izay isika to dia hitsavatra any amin'ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny tiry ity izany nareo maka toerana tsara dia maka baiboly. Aleluia. Fa hiditra eto zoky marikely hitonizika ao anaty tenin'Andriamanitra. Io no finaritra daholo tahiny tompo.
Itai Ramana Tenana Manatina to if I would not have you, I know see Halleluja. Mahafinaritra zany izy zany andohalika anatrea an'Andriamanitra tokoa tsika ry havana. Ao moa tsika tsy andohalika anatrehany lehibe loatra izy ka mendrika an'izany. Hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika mino efa vonimbonina daholo nareo andray an'ny Zoky Alain, Zoky Markely, ataotry efa nitombony isan'ny lehilahy ny mpikambana. Mahafinaritra efa mitombony isan'ny mpitory-teny efa tapakatra. Efa misy gropy anankifito zao tsika ato anatin'ny gropy izay maharesy. Angatany amin'ny voalohany gropy 1 dia 2 dia 3 gropy 7 zao rehefa nisokatra tamin'ny herinandro lasa tamin'ny herinandro taria ambadiky ny herinandro taria dia raha mbola tsy tonga any amin'ny raolanitra zao tsy mety ho tapakatra maromaro ihany izy ireo ao arindrina kely ao. Halleluja. Dia tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Aleo ilay rahabeiko izay mbola tsy narabeiko na Sela MG zao mbola tsy narabeiko tonga soa ranavavy Natasha. Halleluja. Izy koa mbola tsy narabeiko tao zay ka zay angambany. Faly ray ritovy tonga soa. Halleluja. Zay. Avetrana tsika dia hiditra amin'ny ten'Andriamanitra. Mampandrosoantsika ny rahalahintsika Markely hitondratsika anatin'ny ten'Andriamanitra. Dia vita moa ny tory-teniny dia verina eo tataka ny mahazatra mitondra ny famelabelarana amintsika tsirairay avy. Menovinaritra daholo ary Markely anao ny fitenenana. Ankasitraka indrindra pastera na amin'ny fitenenana. Raha koa fahasahoana lehibe ho ary ireo lasana bavo ny tonga teny tonga tory-teny fohy eto amintsika androany. Izany dia hitantsika ao amin'ny Exodosy toko 7:1-4 ka hatramin'ny 9. Rehefa hita moa dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy toko 7:1-4 ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izahay izy dia niantso azy tao avovoan'ny roa memy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia hoy izy ity aho ary hoy izy aza manakaiky ety esory ny kapanao amin'ny tongotrao fa tany masina io janonanao io. Dia hoy koa izy izao no Andriamanitra ny razanao dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia nisaritava Mosesy fa natao atsay hijery an'Andriamanitra izy ary hoy Jehovah efa hita tokoa ny fahorian'ny oloko izay ny Egipta ary rehefa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelo dia efa nidina ao izao hamonjy azy amin'ny tanany Ezipsiana ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soso malalaka dia any amin'ny tany izay tondra dronono sy tantely any amin'ny tany Kananita sy ny Etita ary ny Amorita sy ny Perizita
ary ny vita ary ny jebosita. Amen. Eto raha lasana bavy dia araka ny efa fantarantsika azy dia Mosesy izany moa dia mbola tsy nisy akory izany Mosesy izany dia tena efa hoe efa nataon'Andriamanitra mihitsy Mosesy hitondra famonjena, efa nividin'Andriamanitra mihitsy Mosesy hitondra famonjena an'ireto taranak'Israely reto, hitondra an'izy ireo hivoaka ao amin'ny tany Egipta. Dia ity ny fisehoana voalohany indrindra nisehoan'Andriamanitra tamin'ny Mosesy tamin'ny alalan'ny roa miaina teo an-tendrombohitra. Rehefa teo an-tendrombohitra Mosesy ka nizaly roa miaina araka ny soratra masina eto moa dia nahita roa miaina mirehatra izy dia nanantony Mosesy. Satria Mosesy tia afatsy ahoana moa ty roa miaina ity nefa tsy mety maty satria misy afo mirehatra. Rehefa tonga teo Mosesy dia niteny mihitsy Andriamanitra tety ary Mosesy, aza manantona fa tany masina io tany io, esoriny kapanao. Izay ny tenin'Andriamanitra teto. Inona moa raha lasana bavy ilay tandindon'ilay kapa? Raha araka ny soratra masina eto dia tandindon'ilay kapa izany ilay fahotana mihitsy, satria ny tany masina izany tsy lalovana, tsy azo hitsahana amin'ny kapa izany. Dia tena hoe ilay fahotana izany ilay kapa tian'Andriamanitra eto. Inona nefa ny tena tia hevitra tian'Andriamanitra aseho eto? Satria Andriamanitra no mifidy a Mosesy. Rehefa mifidy Mosesy dia anehoany heriny sy ny voninahitra. Rehefa mifidy Mosesy hamonjy an'ireto taranak'Israely eto dia tiany mihitsy Mosesy olona masina. Teo amin'ny tany masina ny Mosesy no natsoiny. Tiany ho amasinina izany Mosesy teto. Mosesy nefa mbola manao kapa. Dia tsy tiany voaloto Mosesy fa tiany ny tany masina koa ary Andriamanitra rehefa miteny dia tena hoe masina izy ary tiany olona masina manantona aminy. Mosesy nefa raha mikapa raha lasana bavy eto amin'ny toerana ity dia tsy ao anatiny ny fahamasinana. Teny Andriamanitra teto esory ny kapanao. Izany hoe esory mihitsy ilay fahotanao anaty ianao Mosesy fa tiako ampiasaina ianao. Tiako anaovana zavatra ianao, ianao ny rahako hamonjy reto taranak'Israely reto. Izay ny tenin'Andriamanitra eto. Ianao no nofidiako hamonjy satria hitako ny fahorian'ny reto oloko reto. Tena mijaly anie reto oloko reto. Tena mitondra fahoriana anie reto oloko reto. Efa firy taona nanadevozana an'ireo tao fa tonga hamonjy azy. Satria efa tena tonga teo anaty Andriamanitra tokoa ny fitaran'ireo zanak'Israely reto. Dia natsoan'Andriamanitra Mosesy hamonjy azy. Fipetsaka Andriamanitra nefa teto esory ny kapanao raha lasana bavy. Firifiry tokoa moa tsika ny rahan'Andriamanitra. Mieritreritra rehefa maniraka Andriamanitra dia mandeha ho azy fotsiny. Andriamanitra nefa raha lasana bavy tsy maintsy mandeha amin'ny fahamasinana antsika. Tsy maintsy mijoro amin'ny fahamasinana antsika. Tsy maintsy manao fahamasinana antsika. Ovakitsika kely ny any amin'ny Josua any amin'ny Josua 3:1-5. Ary hoy Josua tamin'ny olona, manamasinana ny teninareo fa raha pitso dia anao fakagana eo aminareo Jehovah. Josua 3:1-5. Averitsika andeha. Ary hoy Josua tamin'ny olona, manamasinana ny teninareo fa raha pitso dia anao fakagana eo aminareo Jehovah. Lasana bavy. Tena izay mihitsy ny fiasan'io Andriamanitra io. Andriamanitra tsy afaka nanao fagagana eo amin'ny fiainantsika, tsy afaka nanao zavatra eo amin'ny fiainantsika izy. Rehefa tena ratsitsika mihitsy aloha mitombo amin'ny fahamasinana. Mitombo amin'ny fahamasinana isan'andro izany. Eto ilay Andriamanitra raha niteny amin'ny Mosesy izy tary esory ny kapanao izy. Andriamanitra tsy Andriamanitra nanala ny kapa Mosesy teto. Izany hoe tsy Andriamanitra no manala ny fahotantsika fa itika mihitsy aloha miala an'ilay fahotana, ilay fahazaran-dratsy, ilay fiteniteny ratsy izany. Ilay fomba fanao ratsy izany. Ilay zava-dratsy maro izay manodidina antsika sy ny eo amin'ny fiainantsika rehetra. Aka ny teataka ny Josua teto hoe manamasinana ny tenanareo fa anao zava-magaga eo amin'ny fiainanareo Jehovah. Tena izay tokoa nge raha lasana bavy. Tena etsovavim-belona kely aminareo ny tena. Teto amin'izao akira-dio izao no tena hoe nahitako an'izany hoe tena fanompona masina izany. Tamin'ny taloha tany mivavaka ihany dia nandeha tamin'ny fahazarana, natao daholo ihany ireo fahazaran-dratsy. Fa rehefa teto dia tena hoe nahita zavatra. Be tabinga raha lasana bavy ny teanaovan'Andriamanitra zavatra tokoa amin'ny fiainany. Fa tsy mahafoy an'ilay fahazaran-dratsy. Tsy te hanala an'ilay kapa izy. Ilay kapa ilay tenin'Andriamanitra Mosesy teto hoe esory fa tany masina. Mihaona amin'Andriamanitra, Andriamanitra raha lasana bavy masina. Rehefa mihaona amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy masina. Araka ny tenin'i Josua manamasinana ny tenanareo dia azagago tsika. Raha tamin'ny fiainana taloha moa nanompo an'Andriamanitra ihany dia tsy nahita fahagagana izany mihitsy. Tsy nahita an'Andriamanitra niasa teo amin'ny fiainana.
satria le kapa tsy nasorona mihitsy ka satria le kapa ny eritreritra koa tamin'izany fotoana izany le Andriamanitra mihitsy no nalan'le kapa eo amin'ny fiainantsika. Tsy raha lasana bala. Isika mihitsy no mila manala le fahotana. Isika mihitsy no mila mijoro amin'ny fahamasinana. Tena izay ny ilain'Andriamanitra. Mana-masinana ny tenanareo. Aza mihinan-kinam-pona ianareo. Aza miteniteny foana ianareo. Aza mananao foana. Izay nge le kapa tian'Andriamanitra ho asoritsika eto. Tsika mihitsy no mila manao ezaka be raha tia hitan'Andriamanitra hiasa eo amin'ny fiainantsika. Dia mila manao ezaka be. Izao nge raha lasana bavy any amin'ny tontolo mpiainana rehetra eny dia tena mihitsy hoe manodidina mihitsy ane dia manao ny ezaka rehetra mihitsy hoe tsy hahatonga antsika ho masina. Jereo ny amin'ny fiarahamonina eny ny fomba fitafy dia indraindray tsika mieritreritra hoe satria ny manao an'izao dia inona ataontsika nefa ny fitafy tsy amin'ny fahamasinana tsy manome voninahitra Andriamanitra mihitsy ny fitafin'ireny olona ireny. Eto raha lasana bavy dia misy fahatsapana kely hita zany raha ny asa moa mivadoka ny anaty orinasa zone France. Dia zavatra hita tsy mitondra sakafo moa fa any ampiasana misakafo. Dia rehefa misakafo any ampiasana izy dia tena le zavatra omena le zavatra sakafo aroso ao mihitsy dia tena hoe sakafo zava-padina zany. Dia tena le zao tontolo zao mihitsy zany hoe le zao tontolo zao mihitsy zany ampiasain'ny devolo na ny antsanona torinasa ra ampiasain'ny devolo mba hahatonga ny olona tsy atahotra an'Andriamanitra, hahatonga ny olona tsy handeha amin'izany hoe fahamasinana zany mihitsy. Zany hoe ao amin'ny orinasa io zany dia tena ratsy olona mijoro tsara mihitsy tsy mba afaka hitoetra amin'izany hoe fahamasinana eo anatrehana. Tsy afaka namasina ny tena mihitsy izany araka ny tenin'i Jesosy teto. Dia inona moa zany eto? Tsy afaka hiseho amin'ny mihitsy Andriamanitra. Izany ane raha lasana bavy ny olana. Dia amin'ny fiarahamonina eo amin'izao tontolo ny zavatra rehetra izao tontolo izao mihitsy dia izay ny tanjony mba hahatonga ny olona anankiray tsy handeha amin'ny fahamasinana. Raha misy raha lasana bavy dia indray moa anatin'ireny Facebook ireny tena momba mijery dia raha resaka zava-padina moa resaka sakafo zava-padina ka raha misy olona miady hevitra ao, raha misy olona iray mijoro amin'ny fahamarinana ao fa tena olona manjatony ao dia tena hoe hoentin'le sanatria mivava ve le atendan-kanina fotsiny tsy malala an'izany hoe fahamasinana hoe zava-padina ity fa dia mihinana ihany mamay azy. Dia ireo olona ireo dia miady hevitra mihitsy hoe ty sakafo ty ane zao ane matsiro ane zao ane fa tsy mba mieritreritra hoe zava-padina le izy zavatra tsy mahasolo izy zavatra maloto le izy tena Andriamanitra eto le manambara amintsika hoe mana-masinana ny tenanareo. Dia tsy gaga tsika raha tonga ny olona eto be da be ny olona be da be no mitady asa ry any ane dia mba mahatonga olana tsy Andriamanitra tsy miasa eo amin'ny fiainana ka Andriamanitra tsy manjaka eo amin'ny fiainana ka dia normal zany raha lasana bavy raha be da be ny korotana anatin'ireny orinasa ireny. Eny amin'ny fiarahamonina be da be ny korotana satria zavatra mandeha ho azy amin'ny fiarahamonina zao na anatin'ireny fiangonan-dehibe ireny raha lasana bavy dia tena izay tokoa aloha. Tena hoe izany hoe mandeha amin'ny fahamasinana izany mihitsy mandeha amin'ny tena hoe fitafy montina manome voninahitra an'Andriamanitra zany tena ohatrany hoe atao tsinotsinona mihitsy. Teto Andriamanitra tamin'i Mosesy dia nanambara hoe hitako ny fahorian'ny olona eto raha lasana bavy tena izay mihitsy tokoa. Tsika koa zany tokony hijorotsika eo anivon'ny fiarahamonina misy atsika, tokony hijorotsika eo anivon'ny fianakaviantsika, eo anivon'ilay Jerosalemantsika. Tsika zany aloha mila manamasy tena mihitsy aloha tsika, mila manala ny kapantsika aloha tsika eo anivon'ny fanompona, mila hamasinina ny tenantsika vao vao afaka hiasa ao anatsika Andriamanitra. Dia rehefa miasa ao amintsika Andriamanitra mino sy matoky sika fa tena hoe reny havantsika mbola tsy matahotra an'Andriamanitra ireny, mbola tsy tena hoe miorom-paka ireny, reny fianakaviantsika ireny, reny mpiarahamonina ireny, rehefa tena mijoro amin'ny fahamasinana tsika tena mino sy matoky fa tena hoe iveriny hitady an'Andriamanitra fa tsika eny ndasan'Andriamanitra tahaka Mosesy eto. Mosesy eny raha an'Andriamanitra tena hamonjy an'ireo zanak'Israely ireo dia androany koa tsika hoe raha an'Andriamanitra hamonjy an'ireo mpiray tampo amintsika, hamonjy an'ireo fianakaviantsika fa mila mijoro amin'ny fahamasinana tsika. Fa rehefa mijoro amin'ny fahamasinana tsika, rehefa mijoro amin'ny fahamarinana tsika tena azo antoka fa tena hoe anaiky atsika ireny mpiray tampo amintsika, anaiky atsika ireny fianakaviantsika ary tena hoe hanao zavatra Andriamanitra dia hita andreny hoe tena velona tokoa ilay Andriamanitra tompontsika, tena velona izy. Fa eto zany dia araka ny tena Andriamanitra hoe esory le kapa tany masina ity dia andao raha lasana bavy anatona an'Andriamanitra amin'ny fahamasinana
anatona an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana tena hoe hitombotsika amin'ny zavatra ny zavatra hoanina tsy hinan-kina foantsika tsy teniteny foantsika fa na ny fomba fiteny ary tena hoe amasinina ny fomba fiteny amasinina ny fomba fanao amasinina ny fomba fitafy tsy rarahin'ny olona manko ny fomba fitafy fa hoe ny ao anatin'ny fo moa fiten'ny olona ny ao anatin'ny fo ny jerevan'Andriamanitra nefa tena Andriamanitra mijeriny aty avelany mijeriny aty avelany asika koa tokony halala hoe manome voninahitra an'Andriamanitra hoe zao atoko zao sa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra dia mankasitraka fa fo ihany moa izany telo izany raha lasa nabavy fo ihany izany toritelo izany kanefa misy matoka fa afaka misy lesona na dia kely ary raintsika ato fa izay moa izany no tena hoe nafaly teto amin'izao toritelo teto amin'izao akiradio zao fa teto tena hoe mitandrina amin'ny fahamasinana mitandrina amin'ny fahamarinana tena hoe vonona hijoro hatramin'ny farany dia mankasitraka koa ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia tena hoe mampianatra foana ny tenin'Andriamanitra mampijoro foana isan'andro ary tena hoe mampahery ary tena hoe somary masitsika kely ny amin'ny fahamasinana kanefa ny tanjontsika eto tsy volana harena fa ny tanjona dia ilay fiainana mandrakizay fa rehefa mipatsaka amin'ny fahamarinana antsika rehefa mandeha amin'ny fahamasinana dia azontsika ny zavatra rehetra sotra raha lasa nabavy dia misy matoka fa tonga ny apotsika izany teny izany dia mankasitraka dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Aleluia, aleluia, amen. Aleluia. Mankasitraka Ralamarika. Tia no mizatra kely teneniko ireo nankasitrahako ny Ralamarika dia ohatrany tsy nankasitraka azoko felina rakoto teo. Fa ny tena marina azoko antoka fa mivavaka ho an'ny firenenako dia tena hidoboka. Fa za aloha androany dia mankasitraka ny azoko felina rakoto fa nivavaka nataonao teo ilay vavaka vanomboana teo tena rekoko hatrany anatiko any mihitsy tena mipaka ny anatiko any ilay vavaka rehetra nataon'ny zoko felina rakoto ohatrany hoe tena mafonja be izany ilay vavaka iny dia mankasitraka anao aloha adiniko no niteny teo satria maromaro ny zavatra herehany eto moa dia ohatrany nandalo fotsiny fa Jesosy amaly fity tombotsy ilay mitombo fahasoavana zoko felina rakoto nafinaritra be ny vavaka. Aleluia. Le tonom-bavaka le zavatra rehetra nyteneninao teo tena mitondra antsika ao anatin'ny andro sabata mihitsy mahafinaritra be mahereza. Ralamarika. Aleluia. Mahafinaritra be ny toriteny tena misaotra anao hita hoe nanomana. Aleluia. Hita hoe toriteny nomanina ary dia mankasitraka fa dia Andriamanitra ny amalifity anao tsisy hoe tsy nomanina moa fa nitiako teny hoe voaingana mantsy Ralamarika no nanomboka ny tory nefa ny tsy hitantsika teny tonga hoe dia raha miainga ohatr' izao ny avion anazy ohatrany somary sambon-danitra miainga tonga dia ohatr' izao mihitsy satria tonga dia nitsara tonga dia niova tena ny tsy ratsy ny teo aloha fa tena hita ny tombo dia mahafinaritra mankasitraka Ralamarika fa mefa nandefa mesazy kely anao ihany moa za fa ankeo nampairanao fa ohatry mety mbola tsy hitanao fa dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana Ralamarika misaotra rehetra amin'ny asan'Andriamanitra. Exodosy 3 miaraba nareo izay mety mbola tsy narabaiko aloha mino nefa fafanareo rehetrarehetra ihany ny teo nivezivezy teo. Exodosy 3 ty Exodosy 3 ty misy zavatra efatra jerentsika androany. Miresaka fotoana io miresaka toerana io miresaka antso io ary misy baiko misy mission apetraka ao anatin'io. Vakiko ary ny ten'Andriamanitra andiny voalohany ary Mosesy ny andro iondry aman'ondry ny jetro rafozany mpisorona tao Midianina dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka ny ankany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Niovaova statut be i Mosesy talohan'io fotoana io. Zanaka Hebreo tokony ho vonoina tokony ho isan'ireo zaza novonoin'ny mpampivelona rehefa tsy matin'ny mpampivelona satria ny mpampivelona ny Hebreo vehivavy Hebreo dia nihita fity tamin'ny mpampivelona dia tsy nivonoindra ireo ny zazalahy dia izy fa raha hoe azo-pazo any amin'ireny rano nely daholo ireny ny lehilahy rehetra mba atao tsy ho maro isa ny zanak'Israely ny Hebreo dia mahavariana fa Mosesy anankiray tao anatin'ireo zaza tokony ho faty tsy maty. Haintsika tsara ny tantara fa natao tao anatin'ilay fiara kely zozoro izy dia ny saromana lamba dia nalefa nandeha
dia tonga teo amin'ny amoron'ny renirano izay fanaovan'ny fandron'ny zanaka vavy ny Farao dia hitany teo dia fatany fa zaza Hebreo fa nafatifaty loatra ary tsy vitany namono azy dia nitezainy. Hebreo dia niova statut indray lasa Egyptianina dia nibeazina ho Egyptianina fa tsy mba adininy nefa tsy mba adininy ny niaviany. Ka rehefa nahitan'ilay Hebreo nampijalian'ilay miaramila Egyptiana izy dia tezitra izy satria raha aminy reo avany reo dia nivonoiny ilay Egyptiana. Niova statut izy amin'izay nanomboka teo satria lasa mpamon'olona ary lasa nitsoaka, lasa fugitif, lasa nitsoaka mpitsomponenana. Azafady tompoko mialatsi indrindra, azafady nihevina kely. Alleloia, efa sabata marina androany dia nihevina indray. Ahona moa ry lavolila isa sabatako mihevina dia niova indray aloha zany ny statut-any, lasa fugitif, lasa mpitsoaka indray, mpandositra. Dia tany amin'izay izy saika maty, efa saika niova koa ny statut maty, fa tonga tao amin'ny tany Midianina izy dia tao amin'izay izy nahita vehivavy nedivan'olona teo Patsakana dia Mosesy niaro azy dia avy eo amin'izay nentin'ilay elaela tsy nihevina dia lasa maina moa lasa tonga tany amin'ilay lehilahy atao hoe Jetro izy dia nahazo vady tao moa izy. Niova indray zany ny statut-any teto mpanampy, lasa mpanampy kely n'olona, sahirana, miasa aman'olona. Ary zao niomana no ho amin'izay toerana izay, niverina maha izy azy tamin'ny voalohany zany Mosesy niverina maha olon-tsotra anazy dia ampy anazy koa zay nety taminazy ilay fiainana hoe andeha hanao mpiandry ondry, mpiandry ondry manozy irakirahany olona ndana mpitsakafoany, ndana tetavily, ndana zao, fa tsy nampaninona Mosesy izay mety amiko izany. Misy kira zay tsara hoe miaina tsisy romoromo amin'ny ravo manga kely sy patsa izy lera toy izay any amin'ny havana ny mpitoloha dia arahin-datsa. Ka nalaon'ny Mosesy hirahira botsy aty amin'ny tany tsy any Egypta toy izay hihinam-be ao Egypta. Ozy kely any amin'ny Hebreo any hoe finoana ny nandavan'ny Mosesy tsy ho zanaky Farao tsy ho Egyptianina. Afangeravana zany hiala tsy ho Egyptianina zany, Egyptianina ny foky natanjaka firenena natanjaka indrindra tamin'izany, mahatata. Fa fon'ny Mosesy zany aloany tsisy romoromo miandry ondry. Saingy izao hoy Jehovahandriamanitra ny fihevitra tsy fihevitra lalako tsy lalanareo ary ny fihevitra tsy fihevitrareo. I Mosesy nieritreritra anao mpiandry ondry sy hira botry ny rafozany mandra-pahafatany. Misy olona mifidy an'izany izy hoe za tsy hanao zavatra, tsy hanao aleoko milamina ohatr' izao, za tsy te hanao mpanompon'Andriamanitra zany, aleoko mivavaka tsotra. Satria manao mpanompon'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny mivavaka tsotra. Araka ny teniko aminareo foana hoe tsy mitovy ny mitory-teny sy miheno-tory-teny. Nareo zao tsy fantatro nareo mety efa matoritoro mitafy lamba. Za tsy afaka manao an'izay. Tsy afaka ny mbola anaty lamba sady matory mitory eto. Fa misy fiomanana. Izay ny eritreritry Mosesy mety amiko izao. Hoy Jehovahandriamanitra tsy mbola mety aminao io. Hoy Jehovahandriamanitra ianao nge nataoko tsy maty inona na programa ary za miteny anareo
ny mpanompon'Andriamanitra anontany daholo reny pastera rehetrarehetra reny, pastera mitarika fiangonana, mitarika fikambanana ohatr'izany reny, misy tantarany daholo reny olona reny. Rehefa dinihanao sy resanao dia jereo fa misy tantarany daholo reny, tahaka ny Mosesy nisy tantarany hoe olona efa seky maty, izy reny tsy maty. Zafady. Vatataika hoe pastera namako izay valomena-daro zareo, safolo tsy tadidiko. Dia ny ray aman-dreny ny mpanompo sampy dia natolotra ho an'ny sampy ireo zaza rehetrarehetra ao. Dia dadarabe ny namoaka ny daty afatesany. Ity amin'izao maty, vavy matoa eo amin'ny fahaenina amby roapolo taona ny maty amin'ny daty ohatr'izao ohatra sanatria amin'ny 17 mars 1998 maty. Tany tompo rahalahy Jean-Marc, tarobe za mahita ny rahalahy Jean-Marc Andry tahiny Jesosy dia mampamangy amin'ny ankonina sy ny fianakaviana sy ny fiangonana manontolo rahalahy Tony tahiny Jesosy. Dia ozy izy ny motsika eto ny janona io pastera namana io efa ndray aman-dreny efa manana calendrier fotsiny dia fantatra hoe ianona amin'izao maty, ianona amin'izao maty, zany rehefa any amin'ny fanompoan-tsapy. Dia rehefa anankirosy izy ireo, izy sy ilay zandriny lahy, efa samy manana ny datiny zany ianao maty amin'izao ary ilay izy tena tonga dia tanteraka. Fa rehefa rosy izy, rolasy izy tonga saina tamiko pastera alao mivavaka ka tsy alao mivavaka tsika ary zandro izy mantsy an'ilay zandriny lahy. Dia ilay zandriny lahy mbola mena hitazana mivavaka mivavaka no tena ho an'i Jesosy, nanao pastera. Dia inona moa zareo zavatra antranga nandalo le andro tokony hafatesany tsy maty izy. Ny Charline zao mahafantatra zany pastera satria misy fotoana efa nianao tamin'ny Charline zany pastera zany. Pasteur Tsilofo, ny Charline. Difo le andro tsy maty izy satria nefa nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy. Fa le an'ilay zandro mbola tsy tonga, mbola tsy mandalo le fotoana hoe amin'izao no maty. Dia niteneniny io zandro io, zandry ndao hivavaka, ndao tsika hivavaka fa tena io ihany sisa mahafaka atsika. Dia mbola manana ihany izy ialaza azo laza pastera dia me. Fa olona mirijarija tsy mpanao sport sy tena rehetrarehetra maty ho azy tonga dia tratran'ny aretina manarary be androany le rapitso le daty afatesa dia maty rapitso. Dia pasteur rery sisany amin'izy menakavy ny velona any mbola manao asan'Andriamanitra. Mosesy izy rery dia jereo daholo reny pastera fantatra hoe nisy tamin'ireny ohatra tamin'izy mbola kely tratran'ny accident mahatsiravina fa tsy maty izy. Tadidio misy programan'Andriamanitra tao. Za rehefa natany amin'ny fahaenina taonako tany amin'ny fahaenina taonako zay no tonga natara hery taona vao niditra nianatra. Za zany tara tamin'ny ankizy namako rehetrarehetra mitovy fotoana tamiko, fa za rehefa tonga ny fotoana ianarana dia mbola niady tamin'ny devoly satria za dia nisy tamin'izany moa ny tantara tsy fantatra fa hoe nisy namosavy za. Za le mbola kely iny zany nisy nanao ody ratsy. Dia tamin'izany fotoana zany hitareo le olona le voafatotry ny devoly reny, le olona le possédé reny dia manao crise dia matahotra, misy zavatra mahita zavatra tamin'izany, mahita zavatra mampatahotra be foana, vao mijanona rery dia kika be, ny olona tsy mahita, ny olona tsy mahafantatra, za mahita an'ilay izy ambadika ireo olona ohatr'izany ny tantarako taloha tamin'izany mbola kely. Ary tsy vanik'olona mihitsy tamin'izany teneniko anareo, ary za efa saika maty ary efa saika io zavatra io manarona manatotra na ohatro manatotra avatra manaloka lava be mainty be zay le izy. Dia za tamin'izany tsy mahazo mijery itanao ny efitrano misy atsy azo asiana reny akanjo miantona reny, le akanjo miantona ohatra hoe par dessus manteau miantona reny, fa reny dia fahitako reny miditra ao amin'ireny izy dia reny lasa mihetsika, lasa ohatran'ny olona zany le akanjo tantara be mihitsy taloha. Mijaly mihitsy tamin'izany mbola kely, saika tsy velona tamin'izany, saika mazala teo narary fo be mihitsy, mbola kely dia efa saika tsy olona intsony.
raha ianao sendra mandalo an'izany dia zao ny tadidio. Misy ke fiainan'olona mandeha milamina fa tsisy tantara zany mihitsy. Fa raha ianao misy an'izay zavatra izay dia zao ny teniko anao misy programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Misy zavatra tian'Andriamanitra ary tamin'izany ny devoly dia efa nafantatra hoe ity olona ity ao favaliko akaiky ty anerinany alao vonoiny ty. Misy aminareo ireo fa tena nataony devoly ny hevitra rehetra afaty anareo tsy maty nareo ararody. Tsy tian'Andriamanitra hiandro indray manosy sy ny rafozanareo nareo fa misy mission ngeza lavitra noho izany. Misy mission ngeza lavitra noho izany. Inona le mission? Iny amin'izay izy tsisy nitaridalana fa ny tena marina tarihan'ny fanahan'Andriamanitra. Tamin'izao mantsy ampiandrindro mirenireny. Tsisy direction mazava hoe miary eto amin'ny point A dia ho ary amin'ny point B fa mandeha mirenireny mandra-pahita izay hoan'ny ny ondry amanosy na ahitra ahi-maitso izany na rano loha raha misy trony dia nandendehateny. Ary efa nandendehateny izy dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe ary Mosesy niandro ny ondry amanosy ny Jesosy fozany pisorona tany Midiana dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka ny akany Horeba. Nidingan'ny Mosesy ny efitra dia tonga tany Horeba izy. Inona le Horeba? Tendrombohitr'Andriamanitra ny dikan'izany Horeba zany. Fa maninona ary izy no any tendrombohitr'Andriamanitra? Satria Andriamanitra te eo aminy. Eo ny fotoana. Misy kion-dalana zany teo amin'ny fiainan'ny Mosesy ry havana. Fotoana anankiray io ary io fotoana anankiray io dia lalovantsika rehetrarehetra reto. Alleluia. Ny fiainan'ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ny tany dia misy an'io kion-dalana. Fotoana ray ahafahan'Andriamanitra farafahakeliny ny ray fa misy ny insisteny maromaro ohatranay izao nanomboka nahazo antso efa foviana amataonany lalovana daholo ity karazana antso fa tsy nety nitodika. Fa farafahakelina indray mandeha ny olona mandalo eo amin'io fotoana io. Io fotoana io fotoana mamy sady tena sarobidy, fotoana lafo vidy be mihitsy io satria eo amin'io kion-dalana io na ianao hitoy amin'ny fiainana ohatry ny fiainanao iny tsy dia maka izy iny mandrakizay, na eo amin'io kion-dalana io ny ivorian'ny fiainanao iovan'ny fiainanao ivadianao statut hafa indray. Tsy fantatra hoe ianao efa nandalo tamin'io ve fa ianao tonga eto io mandalo eto ianao androany. Ary andininy faharoa ary ilay anjelin'i Jehovah nisy taminy tao anaty lelafo teo amin'ny roy memy anankiray dia nijery izy ka indro nirehitra ny afo, nirehitra afo ny roy memy kanefa tsy nahalevonana. Inona moa no tena hevitra ilay hoe roy memy mirehitra afo nefa tsy nahalevonana? Tsotra fotsiny zavatra tsy fahita. Nahita ny tsy fahita. Rehefa mba ianao manomboka mahita zavatra tsy fahita dia mba mitodika. Mba mitodika. Be dia be ny zavatra tsy fahita. Be dia be ny zavatra tsy fahitanao fa hitanao. Mivoana amin'ny zavatra hitanao isan'andro hatramin'izay ianao mahita zavatra mirehitra levona fa io mirehitra tsy levona. Mba mieritrereta mijanona. Nataon'i Mosesy dia izao. Hoy Mosesy andininy fahatelo hivily kely izaho io fahitana lehibe io mba hahafantarako izay tsy halavonany io memy io. Hivily izany tsy mitoy mandeha fa mijanona aloha dia mitodika. Halleluia. Izay ny atao hoe mivily. Mijanona aloha dia mitodika dia makany amin'ilay direction anankiray. Andeha hijery ny fahitana lehibe. Inona no antony? Izay foana ilay teneniko anareo hoe ny anahy fiainako mba zaraiko aminareo ity mety mahasoa anareo. Ny fiainako isan'andro maraina am-parivan'ny andro ny mbola anatin'ny alina tsy mahita tory dia feno baraingo ny fiainako. Fa maninona? Asio pourquoi daholo amin'ny fiainanao. Za zao androany izao nandeha train. Androany moa dia tsiaritra kely. Eo amin'ilay hivily kely tsika izao fa itsotso teo fa zava mahafinaritra tamin'ny fiainany fa za koa mba hizara androany. Joro ravimbela kely aminareo fa za nitahiny tompo be androany.
avy niasa ny maraina dia nandeha any Paris any hariva teo. Dia mba haingakaingana ny diako dia tsy mitondra tomobila fa nandeha train. Dia izao tokony ho 50 € ny freako, 25 € aleha, 25 € retour. Satria nanao fotoana amin'olona teo amin'ny Gare de l'Est tany naharitra ny zatra tsy maintsy nateriko tany. Fa izao raha eto amin'ny gara eto amin'ny kaikinay eto amin'ny 20 kilometatra miala ny tramonay 25 € ny tonga any Paris. Antoloran'ny tompo saina ahako dia andeha any amina gara anankiray ny amin'ny 70 kilometatra. Dia mbola mieritreritra hoe mbola nampy gasoil nefa satria any Suisse fa mora kokoa, mora ny frais. Dia hoe raha hanampy gasoil ny tomobile amin'ilay 40 kilometatra aller retour sao dia miverina amin'ny laoniny any. Mbola misy tolotsaina hafa indray dia voninahitra n'Andriamanitra moa manana tomobile vitsivitsy ato hatrany dia ilay tomobile netiko niasa any keo najanoko fa nivelomiko ilay tomobile anankiray mipetraka teo. Gaga be fa be gasoil, be carburant be ketao. Tonga dia iny netiko tsy handoko carburant aloha izany. Tonga tany amin'ilay gara amin'izay taitra be mihitsy ahako. Ohatrinao zareo frais makany Paris 5 € miala eo amin'ilay gara. Zaho mba nieritreritra ny amin'ny 15 izany raha 25 izany dia mba 15 ary 5 €. Oa tonga dia lasa peko ny frais 5 € tonga any Paris. Tonga any Paris indray satria maika be satria train indray somary izy mora fa somary tsy ny kely tsy tonga dia direct fa somary teo amin'ilay nanaterako ny Roli dia Lovely dia Nambina dia izy avy ilay tara-train Rosoameva dia Riena Sir Jonathan izy avy ilay naterako teny Provins, any Provins io. Tena naterako an'ilay ankizy tamin'ny avy nanao pasika iny ilay tara-train. Fa ilay train miodikodina be, misy hoany miodikodina kely. Fa 5 €. Ary tena mahafinaritra rehefa tena andalana izany dia oza hoe tena marina tsy ho tara raha dia andeha. Ilay olona manao fotoana any mandeha hoe izao ange ho ahy raha mety tonga dia mba hivitahany billet retour ahako amin'ity train andehanako ity. Dia peko ny volanao ve fa amin'izay tonga dia vao tonga dia miontsika tonga dia miverina miditra anatin'ilay train aingana dia miverina aingana mody. Dia izay tokoa nataon'ilay olona fa izao mbola nahafinaritra be koa. Mbola nahafinaritra be tamin'ilay izy. Isaorako indray koa ilay olona niona tamiko. Rehefa mipehely ilay frais 5 €. Tsy netiny ray sy n'ilay vola nomeko azy. Tia ho ilay vidy lehibe. Oako izao pastera. Tia ho oako izao. Neka nitsofoka anaty paosiny tsy nety izy. Nefa izaho mba neka amin'ny kado azy 5 € mihitsy neko omeko azy fa zavatra hafa. Haleloia. Tsy netiny indray izy. Inona izany ny fahasoavan'Andriamanitra? Tokony 50 € izany ny vola mivoaka amin'ny paosiko androany. 5 € dia tonga nandroso sy vela satria 5 € iray nataon'ilay olona kado. Izay mba pitsona vavolombelona nataoko androany. Miverina eo amin'ilay teny mosaiza hoe asio tany ambony train dia izany izao eny ambony train dia teniko hoe misy pourquoi maninona ary amin'ity ilan'ity fitazomana tamin'ny anankitelo dia maninona amin'ity iray ity anankiroa. Dia ay satria eto misy varavarana mivoaka ny fiainako dia izany foana rehefa mba mandinidinika zavatra eo dia ny asiko pourquoi foana ny fiainako fa maninona ity fialamboliko izy fa tsy hoe tiako aretitsaina tadavina fa ny tena asiko an'izay foana ny fiainako hatramin'izay misy pourquoi foana ny fiainako fa maninona ary fa maninona. Haleloia. Ka izao Mosesy teto dia nanisy pourquoi hoy Mosesy fa maninona andeha hivily eo inona alalako izay tsy ahalevona ny rime fa maninona ary mirehatra io nefa tsy levona ary maninona tsy ataon'ny loko fa maninona ny ery tsy maintsy vetrana alao hiverina alao hivily. Za koa miteny anao androany ndao mba hivily. Aleloia. Mba mivilia kely, mba mivilia kely. Fa tehiresaka aminao Andriamanitra teo amin'ny toerana io. Alefa hitan'ny Jehova fa nivily lalana izy. Hitanao Jehova efa teo. Jehova efa niandry teo. Fa tamin'ny fahandalo eo i Mosesy fa nendrasan'i Jehova hivily sa handroso, hivily sa hanohy ny lalany. Halleluia. Mahafinaritra izany Erika.
afaka alaina eo amin'ny prova inareo amin'ny pasika zay sy mampionona amin'ny pasika amin'ny zoma amin'ny pasika efa tapaka mba tsy asy zay amin'io mba ampilamimanareo mba tsy alafo be amin'ny vola alohanareo dia afaka mifanaraka tsika hoe manao fotoana eo amin'ny gare de l'Est daholo nareo amin'ny pasika io zany amin'ny zoma 22 atoandro dia tonga eo prova daholo nareo dia miara miainga izy mampionona mitondra tôbila 7 plasy anankiroa rofina avy any nareo zay tsy ampy moa dia iverenana alleloia zay amin'izay mora be ny frais-nareo mankaty aminay amin'izay tsy vesatra ho anareo ny pasika fa nisy an'Epôly koa Mosesy inona ny anton'io dia lasa izy Andriamanitra efa teny andry ary Andriamanitra dia efa zatra miandry antsika eo amin'ny kion-dalana ry havana efa misy zavatra mitranga dia olona anankiray raha sambany anao no iara-pitsapana toy izao dia aoka zava-tsara fa misy tiany ambara alleloia efa misy zavatra mitranga aminao dia izao tady dia efa misy mba tian'Andriamanitra ho teneninao alleloia eo tokoa Andriamanitra fa zay tara hariva dia tsy alaina any province fa tonga dia train direct mankaty ary amin'ny pasika mba iangaviana mba tsisy an'ilay amin'ny alina be vao tonga efa anaty fotoam-bavaka tsika mba misy alaina amin'ny gara fa mampalahelo rehefa felana rakoto sy remy manambotsoa mitsorika makanareo eny dia mangatantsika mba fifana sady ny pasika fandraisana fanasany tompony pasika amin'ny 9 amin'ny 7 farafahatarantsika dia efa mahavita fandraisana fanasany tompo amin'io fandraisana fanasany tompo no anomboantsika ny pasika kazatara zany nareo amin'ny 22 raha volana latsaka sisy zany alleloia raha volana latsaka mihitsy satria amin'ny tinge 29 dia tapitra ny volana datsika ivenany amin'ireo imemy jeo efa teo voalohany ndray zany fotoana io fotoana efa ivana fiainana amin'izay ary toerana isiny kion-dalana alleloia alleloia raha mino meloa ny programmenareo dia hitantsika foana zay andamina anazy amin'ny resaka pasika irolio niaraka amin'ny ememanambotsoa ememanambotsoa ndray fa mahita ny aty an-trano teo dia efa mandeha tomobily nareo alleloia alao tsy hamaky ny commentaire nareo tsy fa tapaka ny torotentsika fotoana teo dia toerana ary teo amin'ny toerana io rehefa tonga teo amin'izay Mosesy io le antso alleloia ny antson'Andriamanitra tsy horenao mihitsy raha tsy mitodika aloha ianao raha tsy mivily aloha ianao raha tsy tonga mizaha aloha ianao andramboka izaho alleloia fa tsara Jehova tonga teo amin'izay izy dia tonga ny antso ry Mosesy zay ny atao hoe antso ry Rado ry Angelina ry Andoandry ry Mampionina zay nge le antso zay nge le antso tonga amin'izay le antso rehefa tonga le antso dia nanaiky ny antso intia ry Mosesy dia hoy izy intia ary hoy izy aza manakaiky ety tiako be mihitsy le tenin'ny ralamarika teo aza manakaiky ety ozy izy eo amin'ny gare de l'Est daholo mihitsy ny atao fotoananareo rehetrarehetra dia mirodorodo amin'ny train nareo dia miala eo aprova mora misy mahatata miaraka aminao teo dia miala ty aromi lasa 25 € ndray au lieu de 5 € fa aloha nareo alaina any aprova zay inty hiditra eo amin'ny efa melabelanany ralamarika amin'izay ozy izy aza manakaiky ety esory ny kapanao amin'ny tongotra ao fa tany masina io hijanonanao io tena marina zany ny toerana misy an'Andriamanitra ny atao toerana masina na eny an-tendrombohitra na eny amoron-drano na eny amin'ny sa na eny amin'ny aram-bato dia toerana masina zay misy an'Andriamanitra zay prova zany tsy mahatata zay mahatata zany tonga dia train direct 25 € fa hita zany nareo aiza ny misy anareo alleloia
esoriny kapanao. Inona tokoa ny kapa? Ny kapa nge dia iny kapa inge nentin'ny Mosesy nanomboka nitsoka tany Egypte. Misy vovoka Egypte iny a. Misy vovoky ny Freariana tao Egypte iny a. Misy vovoky ny hoy ny ten'Andriamanitra matsain'i David, tsy hanao ny tranoko ianao satria mihoson-drano ny tananao. Iny kapa inge mbola nentin'ny Mosesy namonina an'ilay Egyptiana ray. Dia iny kapa iny koa ny nadalovany ady ny tsoahany teny an-tany efitra. Dia iny kapa iny koa mbola nitazoman'ny anarany amin'ny mampiasa n'olona anazy. Le kapa tokoa dia endriky ny tandindon'ny inona eto? Tandindon'ny ino moa zany ny masirasira, ny fahotana, ny tsy fataterahana, ny joroan'ny Mosesy teo ambony iny daholo aloha mitondra ny Mosesy tamin'izany lalana rehetrarehetra izany. Esorina ho sisy Jehova. Nesorina ny tsy fahamasinana, nesorina nisy an'ilay olona le tamin'izany tamin'ny andro taloha dia narary ny tongony. Dia rehefa nentina tao amin'ilay mpitsabo gasy a, hoe ilay mpitsabo gasy hoe ty sotroina ty san'andro dia hosorana ty tainto mpizoky fanjandrena valy, halleloia. Zareo any Avignon, halleloia. Nafinaritra le fiarahantsika tany iny izoky fanja, mampamangy aminareo rehetrarehetra ao, halleloia. Dia zao zany le tantara kely noteneniko anareo, le tantanay mpanompo sambo le tongotry leranga zao dia leranga sitrany io a, fantareo fa vadikisoa io a, mpanompo sambo koa tsy mba vadikisoa. Dia tsy azonao atao mihitsy mitondra an'io a, miditra amin'ny trano misy henan-kisoa. Dia any ambanivohitra moa rehefa mandana, hoana Dadandrema, mandroso sakafo e, fa inona sakafo? Kotelety, zany ve? Mandroso moa sakafo e. Zany ve ringandry? Za zao jereny le tonga rehefa hoe fady an'le entina miditra ao. Mba meseza bory reny mba atao eto ambaravarana eto e, fa ahoana e? Ka misy party amin'ny vatako tsy tiako fiditra ao izy fa fady an'io, nefa le loka tiako. Dia mipetraka eo amin'ny varavarana izy a, dia navoaka ny ivelany fotsiny ny tongony. Any aloha ianao ralahy fady ozy fa ny vatany ato mihinana, ny tongony ary rehefa fady an'le izy a, nataony any ivelany. Andriamanitra eto ny kapa mihitsy ny esorina. Tsy misy apahany, tsy kapa ilany. Ary mahafinaritra be le tenin'ny rahalahy Marika hoe tsy Jehova nanala an'le izy, fa i Mosesy ny manala an'le izy. Te hifoka sigara ianao, dia anjaranao ny manajanona an'le sigara fa tsy Jehova azo atao mirehitra moa ty briquet ty azafady fa iny ary fa te hifoka be nge za io hoe za fa nangataka taminao foana esorina amin'ity sigara ty fa mbola tsy sorinao foana fa raha tena tsy tianao hifoka ty azo atao mirehitra ty briquet ty. Mirehitra le briquet dia mifoka ihany ianao. Tsy Jehova ny analanao an'iny sigara iny an-tananao, ianao ny manala an'iny. Jehova manome herin-tsainanao elanao amin'le izy. Esorina ny kapa, nesorina le kapa. Nesorina ny tsy fahamasinana, nesorina ny mahanofo rehetrarehetra, nesorina ny mpampetipetenana rehetrarehetra satria anatrika ny Jehova Andriamanitra. Androantsika zao anatrika ny seza fiandrianan'Andriamanitra sika amin'ity andro sabata ity. Esorina ny kapanao. Tanomasina ty joroanao ty. Naiza naiza toerana misy anao hitandrina andro sabata ianao tadio fa tanomasina eo manatrika eo Jehova. Ary raha ny tena marina, malamasy tentsika isan'andro. Fa manomboka androany dia tadidinao ty teniko ty. Surtout rehefa zoma ohatr' zao, elao ny fampetipetenana. Eviteo eviteo zavatra mety anapetipetina ny fonao. Fa azadiny fa hijoro amin'ny tanomasina io ianao rehefa sabata. Tahaka izao. Rehefa andro zoma, za teneniko anareo za rehefa andro zoma azy dia miezaka be. Raha vao zavatra hita amin'ny tady hoe andotondoto dia tonga dia alàna.
androtondoto fo, hitondra fifamalina, hitondratondra zavatra mavesatra, tonga dia rana satria manino tsy tiana napetipetina anay amin'ity andro sabata ity. Esoriny kapa amin'ny tongotra ao fa tany masina ity hidiranao ity. Dia nesoriny le izy. Rehefa nesoriny amin'izay le izy, dia hoy izy ny se présenter amin'izay Andriamanitra. Naneo, niseho, ny se révélé amin'izay zany Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Izaho izy no Andriamanitra ny razana dia Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia saritavy Mosesy fa natahotra an'Andriamanitra izy. Teo vao fantatry Mosesy ny fisian'izany Jehovah Andriamanitra. Teo vao fantatry Mosesy, mbola tsy nitenena hoe Jehovah, fa ozy Andriamanitra zany Jehovah Andriamanitra ny razanao. Jehovah Andriamanitra Abrahama sy Isaka sy Jakoba. Teo vao velona sain'ny Mosesy tena hay ve efa henika any izay Andriamanitra efa tsy mba fantatro. Alleluia. Raha tsy nivily zany. Le roy memo zany Andriamanitra sao dia Andriamanitra tena Mosesy za Andriamanitra. Fa le izy Andriamanitra natao amin'ny olona liana. Alleluia. Andriamanitra natao amin'ny olona attentionné. Andriamanitra tena natao amin'ny olona tena vonina ny andinika. Fa le mandinika ny hatsaranao izy Davida zany miresaka amin'Andriamanitra tsy olona maimaika. Fa izy Andriamanitra dia faly mandinika ny fahatsaranao Andriamanitra. Tiako ny mandinika ny voninahitrao. Alleluia. Tiako ny manoloana ny fanatrehanao. Teo vao fantatry Mosesy. Raha tsy mijanona zany ka nivily dia tsy nahita an'Andriamanitra. Miteny anao androany mijanona dia mivilia dia ahita an'Andriamanitra. Dia teo amin'izay tonga ny baiko, tonga ny mission. Hozy izy Andriamanitra efa hitako toy ny fahorian'ny oloko izay any Egypta. Rehefa reko ny fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Fantatry ny alahelony dia efa nidina azo hamonjy azy amin'ny tany Egyptiana. Ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'ny tany izay sosy malalaka, dia any amin'izay tany tondra-drono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Hetita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Evita ary ny Jebosita. Rehavako. Zay le mission zay. Rehefa vita ny famolavolana n'ilay mpitarika i Mosesy, rehefa vita ny famolavolana sy fitarihan'Andriamanitra azy ka nahatonga azy tonga teo, dia nomena mission amin'izay izy. Iza amin'izay ary le mission atao. Iza amin'izay indray ary ilay ifantohana ny zanak'Israely. Dia tsy izany fa ny mpino. Alleluia. Ianareo zany zao. Raha za zany zao mba Mosesy nataon'Andriamanitra eto amin'ity roy memo ity. Ity roy memo ity zany zao dia azo lazaina ity fandarana andramokay izao. Dia ozy izy ianao isan'andro. Ozy izy raha nabavy anak'iray zay. Ozy rehefa amin'ny hariva mamimamy dia mahita. Tsy haiko ozy izy mihitsy mandefa n'ity tsarin'ity olona solasola aloha ity. Fa mahatsiravina mijery azy. Ohatry ny bedibedy ohatry ny za foana ny tenitenena, ohatry ny fiainako mihitsy ny tenenena. Taditareo zany pijona vavolombeny zany. Dia atsipoko le telefonina ozy izy. Dia leo amin'ny farany dia bloqueko izy. Dia avy nefany amin'ny mamy indray dia tsy mieritreritra aleo dia bloqueko. Taditareo zany pijona vavolombeny zany. Dia avy indray ohatry ny fiainako foana ny tena ohatry ny bedibedy esan zany aho. Za foana dia bloquena. Androany fantaro. Efa hitanao teo foana ifandarana io. Farany izy ianao dia mba hojereko izy raha nabavy lina. Inona ary izy lina zany mahavarina ny neny satria neny Sarinina mantsy tonga teto voalohany. Dia telefonina ny lina ny ampiasainy tamin'ny Covid ireny. Dia lasa amin'izay neny Sarinina no tena Madagasikara toy izy lina. Dia mba hojereko inona ary mba nahavarina ny neny tato. Ka nijeren'ilay roy memo koa i lina. Ary ohatry ny mirehitra nefa tsy levona. Hoay radio izy izy ka zay lina ny ara-nianatra taloha. Hoay radio izy izy. Iny zany tenenin'ny radio zany dia nenony amin'izay nanomboka teo. Tao anatin'izay Jehovah ka efa teo. Jehovah tsy hoe radio fa Jehovah ka efa teo amin'ny io. Eviteny Jehovah. Halleluia. Dia niteny Jehovah zao lina avy aty ho ampiasaiko ianao. Halleluia. Lina izao mpanompon'Andriamanitra zao dia verina rehefa olon-tsotra. Anisan'ny mpanompon'Andriamanitra manana andraikitra atao amin'ny fandarana andramokay izao raha lina ny teneniko. Mitondra ny fandarana teo aki-avitra, mitondram-bavaka, manao délivrance rehefa talata maraina.
samy manana anjara asany daholo ireo ankizy ireo moa zany fa tsy linary fa linary no teneny todika izy diosy inona ty roy memty vinony ty fandarana hatramin'ny alina be ty eto ny eny miaritra teo am'izay izy ny teny ry lina diosy lina intya itya zao sisy hitako ny fahorian'ny oloko ingelina io afandaranao io fa hatramin'ny ela be nefa efa programan'andriamanitra anaovanao an'io diosy izy hoe reko ny fitarain'ny oloko délivreny oloko diso tsika mahita olona atao batisa avy nandalo délivrance io misaotra an'andriamanitra misaotra anareo rehetrarehetra miara-misy alà amin'ny tiasan'andriamanitra ty zao ry havana malala nanomboka teo niova amin'izay niova ny statut an'ny Mosesy efa sika tapitra teo efa sika ny farana teo avy tenina tany efitra dia nitsoka dia mpiandro Andriamanosy dia na dia efa antitra mbolirana hoe avy ela ty Mosesy faiza ela androany azafady ekoakeo anoloana io ny mpanjaka lehibe indrindra eran-tany dia farao tonga lasa lehilahy lehibe indrindra tao amin'ny baiboly Mosesy nanoratra an'ireo Pentateuque 10 Genesis, Exodus, Leviticus, Numéri, Deutéronomia, i Mosesy daholo nanoratra azy. Ekeko fa nanoratra Salamo ry Davida, ekeko fa nanoratra amin'ny mpitoloteny ry Solomon, fa i Mosesy mbola navita betsaka indrindra. Nanoratra ny Apokalipsy ry izy ry apôstôly John, fa zao lehibe indrindra i Mosesy nanoratra ny anaky 5 nampiasain'Andriamanitra tamin'izany rehetrarehetra zany. Ianao koa tokony hiova koa ny statut anao, tokony hiova koa ny fijerin'ny olona anao, tokony hiova koa ny toerana misy anao, tokony hiova ny anaranao, tokony hiova ny andraikitra ataonao ary tokony olona ampiasain'Andriamanitra ianao. Fa zao ny mety mbola tsy ampy hatreto mbola tsy mety mivily ianao. Le mivily eny ny etombohan'izany rehetra zany fiatombohany fa tsy fiatombohan'ny fiafarana ilay ny vily. Misy anareo tsy mety mivily misy anareo mijery dia mandalo fa za mba hiteny aminao dia teny aminao androany mivilia mba mijery ilay fahitana lehibe. Raha tsy ny vily izy hoy izay Andriamanitra fa ny vily natsony amin'izay tsy mbola izy leteriny natsona za miteny aminao androany fa ty ilain'Andriamanitra atson'Andriamanitra ianao na ho anao tsy hamaly tsy valio ny antso fa mila anao Jesosy. Dia fantatsika ny toendrona fampiasain'Andriamanitra izy avy nanamasy teny izy nanitsaka n'ilay tany masina izy dia nampiasain'Andriamanitra amin'izay izy. Sakoraha teteny aminao hoy izy ilay boky ny Josia teo 2:3 manamasina ny tenanareo fa raha pitso tahaka izao tena zavatra lehibe aminareo Andriamanitra. Ilaina ny manamasy tena. Tena mitenanao fa ilaina ny fanamasinana tena rehefa. Raha tsy manam-pahamasina antsika dia tsy ahitan'Andriamanitra anao viana. Nefa ny tena idealy indrindra ny zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainantsika, tsara tsika tahin'ny tompo, tsara tsika manam-bola, tsara tsika salama tsara, fa ny tena zava-dehibe indrindra tsara tsika mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Mihaona amin'Andriamanitra, resaka amin'Andriamanitra, tahaka ny resahany amin'ny sakaiza dia hitanao fa ianao ilay olona hiteny izaho tsy manan-java mahory. Ho tahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Tapitra ny toroteny, minao fa nahery anao nina fa voarainao mba hitana ary fa nahavoaray ianao dia ino ny kantoko rado akiradio afaka mizara fahatsapana. Tonga amin'ny fotoana fizarana fahatsapana antsika ankehitriny. Inona no zavatra azonao zaraina androany? Inona ny zavatra tsapanao ao anatin'ny fehezanteny 2 ray minitra eo ny tenenanao dia afaka tonga ianao dia lasoloha misy appel tsika. Alleluia.
Ndao antsika aloha ampiditra olona anankiray to dia zara-pahatsapana avy hatrany raha Latojo, inona ary no nahakasika anao androany inona ny azonao zaraina anao ny fitenenana? Izao tsy tsika rehetra dia mampisitraka anareo amin'ny raha lahy tamin'ny tokotelo fa tena nampahery sady natongasaina no tonga lesona betsaka. Tena nakasika anao teo amin'ny resaka kapa dia ilay hoe nanazavany ralamarika sy ny fison'ny vavolombelona sy ny indrindra ilay hoe io kapa io tsy Andriamanitra tao dia nangalana azy tena toby samy Mosesy fa Mosesy ny nasainy hoe aisory aloha ny kapa. Dia tena nakasika izay hoe atsika marina izany mila atsika mihitsy manolo tena dia tena atsika mihitsy manala an'ilay kapa. Alleloia. Dia saorana an'Andriamanitra raha nanala kapa atsika dia tonga eto amin'ny fanakehan'Andriamanitra ny fandarana zao roy memy dia saoraka an'Andriamanitra koa fa teto ny roy memy nampivily anaty dia sainy nampivily anaty eto tena rehefa miresena momba an'Andriamanitra dia tena mahagaga hoe tena mahay zavatra Andriamanitra mahay zavatra Andriamanitra dia saoraka an'Andriamanitra. Alleluia. Tainy Jesosy taholy. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha Latojo, ny raha Latojo tokoa dia nandeha tamin'izany tsika nandeha atao hoe Akimedia dia mandeha tontolon'ny andro ny Aki radio tamin'izany misy vidéo dia misy audio dia lasa nisy inona moa nisy dessin animé dia dessin animé sarika raha Latojo tafiditra dia nahafinaritra fa dia io izy miaraka amintsika eto androany. Ampiditra olona anankiray indray tsika fa mialatsiny fa tsy misy saran'ilay olona ato dia andao ohatra dia mpandrotsika ary andranam-bavitsika Rolianis. Alleluia. Tainy tompo Rolianis, inona indray ary no vao azonao zaraina androany, inona ny fahatsapana azonao lazaina androany? Ianao ny fitenenana. Ia, tainy tompo daholo tsika rehetrarehetra. Tainy tompo pasteur, tainy tompo tsika rehetrarehetra. Ny fahatsapana azoko ilay pasteur ny teo amin'ny fiainan'ny pasteur taloha tamin'ilay hoe ohatrany hoe fahatsapana azoko izany hoe ilay fiainan'ny pasteur taloha tamin'ny fiainako taloha ihany koa hoe efa mivavaka izany efa nanana n'Andriamanitra fa mbola tsy tena hoe tao anatin'ilay izy nefa misy foana izany ilay fitahian'Andriamanitra dia misy zavatra ohatra hoe tahiseho na hoe ohatr'izany dia misy fiarovana foana dia za koa izany tamin'izany fotoana izany efa ela be dia ohatr'izay dia nisy izany fotoana tadidiko tany Manakara mbola 13 ans tamin'izany azafady dia 13 ans dia ilay olona any Manakara moa izany betsaka ilay hoe misy angatra misy ohatran'izany dia ilay nenitoana iny teny hoe tsy maintsy mandeha amin'io toerana io ianao teo amin'ny cité Tanambao iny izy dia nisy fahatezerana tamin'ny nenitoa izany fa manonteny nenitoa dia hoe mbola zaza dia nitomboky mikely rehefa nandeha teo tokoa dia niseho ilay zavatra dia nisy zavatra nitoraka tao aoriana ohatrany hoe tsy nivakiako loha fa tena hitako hoe teo Jesosy niaro anahy fa tamin'izany fotoana izany nefa mbola tsy tena hoe mivavaka na ohatr'izany dia teo Jesosy niaro anahy fa tsy voan'ilay zavatra fa niditra tao an-trano dia rehefa tonga tao an-trano aho dia mivavaka fa mbola tsy tena mivavaka fa tena nahita zavatra tamin'izany fotoana izany hoe io fa tena hoe misy Andriamanitra mitaka. Taty aoriana moa za rehefa tonga taty andafy dia niaraka tamin'ny andramika izaho tamin'ny 2019 tadidiko tsara. Dia nahazo ny tenin'Andriamanitra tatany netsika fantatro tsara fa efa niainako izany zavatra izany taloha dia hitako hoe nafinaritra miaraka tamin'i Jesosy izy ny rehetrarehetra
indrony ala miverina azy zao fa fantatro hoe tiany Jesosy anoko sy hoe tena ifantoka aminy sy amina fanetretena amin'ny 22 zaho ho tonga dia hijovavolombelona ny zavatra rehetrarehetra nainako hatramin'izay ka hatramin'izao satria mbola tsy afaka ho tenenimpery daholo satria izao mafantatra zavatra be da be tsy hoe za hoe miala na hoe tsy miala fa betsaka ny zavatra nataonareo mivady tamiko fantako fa tsara izany izay nijovavolombelona sady Alléluia. Tena marina ilay zavatra nitoriana androany. Amen. Alléluia. Makasitraka indrindra ny zoky irolitsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana izay dia Andriamanitra manankiray mpahasoavana anie miaraka ny azy moa somary miaraka amin'ny fijona vavolombelona mety daholo koa nefa izany fa tsy ratsy akory izany dia tahiny tompo ianao dia tongava soa amin'ny 22 tahiny tompo hampiditra olona hafa indray ary tsika. Alléluia. Izara fahatsapana. Alléluia. Izy indray ary niditra manaraka eo miandry kelytsika mbola tsy tafiditra ao ary tahiny tompo ary zandry aina inona ary ny azonao arazaina androany inona ny fahatsapana aina tahiny tompo pastera dia tahiny tompotsika rehetrarehetra makasika pastera na ny fitenenana dia ny fahatsapana voraiko androany nakasika biana dia mitovitovy amin'ny frera teo ilay hoe ilay tenin'ny zoky markely tena nakasika biana ilay hoe raha teo masontsika dia tsy Andriamanitra aloha no manamasontsika voalohany fa isika mihitsy aloha mila manamaso tena mila miala amin'ny fahotana sy ny faharatsiana raha te hitan'Andriamanitra dia alleluia. Tsika mihitsy izany mila manao ezaka mila hetsika avy amintsika izany fa tsy miandry fahagagana avy amin'Andriamanitra fa tsika no mila manapa-kevitra hoe miala amin'ny fahotana dia amen dia kahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra mpansabata olo. Alleluia. Makasitraka indrindra ny zandriaina tena marina za zany tena mahatsapa androany na tsaiko nareo mitovy hevitra amiko be da be ny zavatra azony tsoahana tao anatin'ny toritenin'ny ralamarika zany rehetra ny teneniny teo be dia be mihitsy ny zavatra azony raisina tena misaotra ralamarika dia mitombozitra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo fa fantatrao ankehitriny fa tena voakasika ny olona tao anatin'izay dia mahereza piditra olona hafa indray tsika lasa aloha tedavina vetivety fotsiny tahiny tompo ary ranavavy Angelina Rodriguez inona indray ary ny azonao zaraina androany anao ny fitenenana makasitra indrindra pasterana amin'ny fitenenana dia manoloana vetanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra dia makasitraka nareo raharaha tamin'ny tenin'Andriamanitra mampahery-beny moa zany zavatra tena nakasika be anazy dia teny ranadamarika eriny hoe tsy Andriamanitra no analany fahotantsika fa tsika mihitsiny mila miara amin'ny fahotana dia raha ohatra tsika olona mpivoaka-tsikara hoe dia Andriamanitra ny analan'ny sikara amintsika fa itsika mihitsy zany milaka za tsy mivoaka-tsikara tsony fa anamasina ny tenako mivolona isin'Andriamanitra dia izay tsika vao afaka dia ny faharoa ilay hoe tsy afaka ny andreny antson'Andriamanitra mihitsy tsika raha tsy militsika aloha hoe mivily dia ny za araka ny tenin'Andriamanitra ilay hoe andramo ka izaho ka raha tsy mizatsika dia tsy ahita mihitsy dia eo tsika izay vao maheno ny feon'Andriamanitra dia izay tena zavatra nakasika be anapastera dia voninahitra an'Andriamanitra amin'izany teny tsara. Alleluia. Amen. Alleluia. Miaraka amin'ny feo mamasipasika kely fa tratran'ny gripo angamba dia tahiny tompo ranabavy Rodriguez anao Andriamanitra manankiray mpahasoavana anie amalifitianao dia tahiny tompo ndao atsika mbola piditra olona hafa indray Alleluia. Ndao indray ampandrosotsika indray ary ranabavitsika Erika. Alleluia. Izy indray izarantsika anatin'ny izara fahatsapana amintsika androany tahiny tompo ranabavy Erika anao ny fitenenana.
tahin Jesosy pastera dia tahin Jesosy koa tsika tsirairay avy dia mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana. Ny ahy moa mitovy amin'ny tsirairay teo ihany hoe resaka tsapa fa ny tiako tsindriana kely ihany koa ny tena mahakasika na hoe isika efa novidian'Andriamanitra hitondra hamonjy ny ankohonantsika dia mila mijoro izany tsika eo anatin'ny fianakaviana ny ankohonana satria indraindray isika matetika mpanompon'Andriamanitra rehefa eo anivon'ny fianakaviantsika na ny namantsika akaiky dia tsy misy ilay fijoroana fa ohatran'ny hoe madikena mafy izany samy joro dia tena nakasika be anahy ilay teny Ralamarika hoe mila mijoro foana n'aiza n'aiza satria midevoly tena mamafy zavatra be dia be ahatonga antsika tsy tafajoro arak'ilay fijoroana vavolombelona tamin'ilay vadiny teo izany nakasika anahy hoe any am-piasana misakafo zava-padiny dia nefa ny raha ohatra izany ianao ka tsy mijoro dia mety ho tafalatsaka amin'izay fandriky ny Satana izay satria izy mitady hevitra rehetrarehetra ahatonga antsika ho lavo tsy ho masony anatrehan'Andriamanitra nefa raha vao tsy masony tsika dia tsy ahitan'Andriamanitra. Aleluia, izay mitapapana voray paster makasitraka. Aleluia, makasitraka indrindra ny Rahavavy tsika tarata izay fizarana fahatsapana mamy. Mahafinaritra samy hafa daholo ny fizarana fahatsapanareo ary tena ilainay sy Ralamarika mihitsy ny ampahery anay ny fizarana fahatsapana izay nataonareo ka dia tahin'ny tompo dia maharetatra amin'ny farany mahereza foana isika mianakavy. Misy fizarana fahatsapana ao fa mijery ny sariny hoe misy sariny viato tokony hisy sariny aloha fa mitady fa mbola tsy mahita izy raha teo koa mbola tsy mety tafiditra angamba mety ratsiratsy ny connexion tsy tafiditra izy fa ataontsika amin'ny fotoana manaraka no fotoana hidirany. Ankehitriny teo moa raha navavitsika Tina Seri kokoa raha vavin-dranabavisika Angela dia tsy tafiditra nefa izy dia mialatsiny aminao fa tsy tafiditra ny connexion angamba ny raha tafiditra anao teo dia tahin'ny tompo misaotra nefa ny tamin'ny fahavononana sika izara fahatsapana. Andriamanitra mahalifity. Aleluia. Ian'irana anankiray tsika dia vavaka sika dia marina ny fotoana. Aleluia. Marina tena mampiona tsy afa-misaraka mihitsy Andriamanitra sy ny fahamasinana. Raha mahita tsy fahamasinana izany tsika dia afaka mieritreritra tsisy Andriamanitra. Ary raha ohatra tsika matsapa ny fanatrehan'Andriamanitra dia misaoran'Andriamanitra ary mitohiza amin'ny fahamasinana fa masin'Andriamanitra. Raha ihany ny masina hoy ny tenin'Andriamanitra dia Jehovah Andriamanitra izany. Ataontsika ity ndao hiverina amin'Andriamanitra sika ndao ataontsika ity mahafinaritra be te izay hery izay ainga Andriamanitra nandao anao izay hery izay tsy nahatsiaro anao fa efa nandeha tamin'izao fiainan'izao tontolo izao fa ankehitriny hiverina aminao. Aleluia. Anamasy tena satria te ahitan'Andriamanitra. Aleluia. Tahiny tompontsika rehetra. Saya tsy mahatsiaro fa nanaraka tamin'izao tontolo izao sy ny filobany izay rehetra hitan'andramako avoko raha nadalana dia be mivita izay hery saina nandahoanao Jesosy tsy mahatsiarana izay nandahoanao Jesosy izay hery saina tsy mahatsiarana nanaraka tamin'izao tontolo izao sy ny filobany rehetra hitan'andramako avoko raha nadalana dia be mivita izay hery saina nandahoanao Jesosy tsy mahatsiarana.
Amen Jesosy. Sotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoanandroany. Makasitraka anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana zay tanteraka teto androany. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra. Fa soavana avy aminao Andriamanitra ny tsy natafaka ny fandarana androany ka mbola nitahinao indray ny fitaovana rehetra teto am-pelantanana. Ary dia totosa soamatsara ny asanao Andriamanitra. Manao ny voninahitra, manao ny derany aja sy ny saotra Andriamanitra. Manao hatramin'izay dia mandrakizay Jehovah Andriamanitra. Da io ny teny izay voafafy androany mba hamoa avy zato eny arivo tsy manam-pataperana any fiainan'ireto olona tsirairay avy izay nandre. Eny Jehovah Andriamanitra, da io mba tsisy ho latsaka an-dalana, mba tsisy voatsainiko ny vorona mpihaza Andriamanitra. Amoa avy zato eny ho loharano mpiainanay ho fiainana mandrakizay. Sotra Jehovah Andriamanitra, isoranay anao ty andro androany ity, isoranay anao ty sabata ity, isoranay anao zany toroteny zany. Eny Jehovah Andriamanitra analan'ny kapy izay dia hijoro eo amin'ny tany masina, eo amin'ilay Andriamanitra masina. Amasino mba homendrika anao zay tsirairay avy Jehovah, amasino mba homendrika anao. Oka ny rahan'i Jesosy zanakao hifafy aminay tsirairay avy anadio ny fampetipetitenana. Samily avantsika rehetrarehetra mangataka ny tokantrano any ny rahan'i Jesosy mba hikorina hifafy amintsika. Ampihitsana ny fampetipetitenana nandritra ny herinandro, ampihitsana ny tsy fahamasinana nandritra ny herinandro, anadio ny fahotana izay nilalovantsika lololovintsika nandritra ny herinandro iny. Fa zao hiditra ao fanatrehan'Andriamanitra izy. Azoko antoka ravana ny commencement antsika rapitso fa tena ho feno ny fanatrehan'Andriamanitra satria nahoana miomana isika manala ny kapa,
ndao hibebaka ndao hifona ndao hiala amin'ny ratsy fanao fa ndao hiditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tia hitan'Andriamanitra ve ianao manamasina ny tenanao misaotra Jehovahandriamanitra masino izay omendrika anao hoe tsy hainay ny manamasy tena Jehova fa ianao no anamasina anay ianao Jehovahandriamanitra no aniraka ny mpanainao masina iredareda ty anatin'izao fona izao dia izy fiatraikany amin'ny vatana ny saina sy ny fanahy dia ho masina tahaka an'ireo zanak'Andriamanitra rehetrarehetra anarika ny seza fiandriananao misaotra Jehovahandriamanitra ny devoly sy ny satana sy ny frongony afaritra amranao tsy afaka hitsangoka anaty litera iray tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nitoriana teto androany ny anaranao Jesosy tanteraka izany halleloia amen. Hivavakantsika amin'izao fotoan'izao ary havana amin'ny firenena ndao mpandrosika ny abavintsika Anitra Clarisse hivavaka ho an'ny firenena. Anao ny fitenenana Anitra Clarisse. Mankasitraka pastora nanome fitenenana dia tahiry Jesosy tsika rehetra fetana Jesosy ho amintsika rehetra hiaraka vavaka ary tsika ho ato firenentsika amin'izao fotoan'izao. Ry Jehovahandriamanitra eo raha ilay amin'ny andaran'i Jesosy ianao dia indreto indray izahay mbola tao fanatrehanao Jehova. Hisaotra anao izany amin'ny fotoanana io, hisaotra sy hankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra Jesosy ary hisaotra anao izay ny amin'ny firenenay ny amin'ny Madagasikara. Hisaotra anao izay Jehova satria misy izy ianao hoe sambatra ny firenena izay manana anao Andriamanitra ka ary ny olona izay mividianao olofana indreto izay Jehova. Mivavaka ho an'ny firenenay dia Madagasikara izany. Mamindra foana firenenay Jehova, mamindra foana mivoaka malagasy. Hitanao ary tsisy miafina aminao Jehova ny zavatra rehetra izay misy atao firenenay. Hitanao Jehova ny ainan'ny vahoakanao malagasy. Paritaka eran'izao tontolo izao ny olonao Jehova, paritaka eran'izao tontolo izao ny vahoaka malagasy. Tsisy miafina aminao reny, tsisy miafina aminao Jehova ny zavatra rehetra izay ainanay ankehitriny izay Jehova malala dia mikohaka atao fanatrehanao izay. Mitanao ary mangataka mindra fonao lehibe mba hanangana mosesy ianao Jehova ho an'ity malagasinay ity, ho an'ny firenenay Jehova dia hanangana mosesy ianao, hanafaka ny olonao anatin'ny fanadevozana maro isan-karazany, amin'ny endrika maro isan-karazany Jehova, hanafaka amin'ny fijaliana izay ampahotriny ny Egipsianina amin'ny endriny maro isan-karazany. Ianao koa Jehova nefa milaza fa ampafantatra nay ny lalanay ianao Jehova malalo, asehoy anay, ampafataronay ary tereo ihany koa Jehova ny vahoaka malagasy afantatra ny lalana rehetra izay tokony ho alehany, izay tokony hijorony ary indrindra Jehova malalo, ampafataronay teo am-ponay sy ao an-tsainay Jehova ny fijoroana amin'ny fahamasinana andeha araky ny lalanao, andeha araky ny sitraponao, anao izay rehetra sitrakao anay Jehova malala ny vahoaka malagasy. Eny Jehova malala, tsisy miafina aminao, hitanao ilay mpamantatra ny fosiny avoa Jehova malalo ny zavatra rehetra ao am-pony malagasy tsirairay avy androany iray Jehova dia forao ny fony malagasy tsirairay avy, forao hatrany amin'ny mpitondra Jehova, hatrany amin'ny farany izay madinika indrindra mba ho feno fatahorana anao ary indrindra hitandrina ny fahamasinana, hitandrina an'izany fahamarinana izany, omeo anay fahamalinana Jehova, ahitodika andreny teninao, ahitodika Jehova mba handeha araky ny fahamasinanao. Eny Jehova malala, matoky izahay fa raha nangataka izany teto anatrehanao izay Jehova malala dia matoky izahay rehefa miaino sy mamaly vavaka ianao satria sitrakao Jehova malala nitahiana ity nosy malalanay ity mba ho nosy andeha ho sambatra tokoa, ho nosy ho masina tokoa ary indrindra Jehova dia vahoaka malagasy ho feno fatahorana, ho feno fahamasinana ary feno fitiavana anao mandrakariva. Dia atolotra ianao Jehova malala ny asa ny tera voninahitra mandrakizay. Koraha hisaraka eto amin'ity toerana ity izahay dia ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao ny Jehova dia hiaraka aminay mandrakariva ary na isan'izany andreny teny izay nitoriana teto Jehova tsisy ho latsaka ireny naterary fa hamokatra ao am-pony tsirairay avy, misy ho tsakotsakoany tsirairay avy izany ary ianao no omba sy hitany tsirairay avy amin'ny zavatra rehetra izay ho ataony. Eny Jehova malala, apetraka sady eo am-pelantananao ihany koa ny sabatanay ny fandara fotoana rehetra izay ho tanterahana rapitra enao ny karakara izany, apetraka feno am-pelantananao izany satria tsisy maharombaka izay ao am-pelantananao dia ny anaranao revy ny memboninahitra, ny voninahitra ao rery ihany Jehova no hita amin'ny rapiratra tsy hakalazaina mandrakizay dia amin'ny anara sarobitinao Jehova ny anaovanay izany vavaka izany, soranay ny anaranao Jesosy malala. Aleluia, amen.
Halleluia, mankasitraka indrindra andranabavatsika antra Clarisika tao anaty izay vavaka mamy matsiro mahafinaritra be mihitsy ny vavaka voatetiny daholo ny tokony ny entina mivavaka rehetra. Andriamanitra manaka rehefa soavana maro fitianao dia mitombosa dia mitombofa soavana hatrany hatrany antra Clarisy misaotra ny raharaha marika tamin'ny toriteny mahafinaritra be misaotra ny fiainana koa tamin'ny vavaka mamy anomboarana fotoana dia misaotra ny rehetra ireny koa tonga niaraka tamin'ny teto fa raha tsy tonga teto nareo nangingina rehetra teto izay. Raha mbola singana amin'ny rahalanitra Jesosy ka tahiny tompo venana soamatsara tsika rehefa avy antsika dia efa eo na amin'ny 7 maraina miaraka amin'izy amin'ny rahalahy avy any Allemagne rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo amin'ny commencement akira sy famotinana ny toriteny nandritra ny herinandro. Vita ny commencement akira sy famotinana ny toriteny nandritra ny herinandro dia miditra anaty Zoom tsika anaty commencement ary amin'ny roa ora sasany manomboka ny fotoam-bavaka izay tarihan'ny mampionina sy ny toriteny izay vetiko toriteny fotoam-bavaka sy toriteny sabata. Tahiny tompo manana fitsarana manana fiadanana fa sambatritsika manana ny tiandro ahafahantsika mitsahatra Jehovah-Andriamanitra manoloana antsika. Aki radio point radio 12345.com afahanao mihaino manjapeo Aki radio andro manalina mandeha foana samy tahiny tompo maheriza daholo. Halleluia, amen.